fa ianao ny fanantenako Jehova Tompo, ritoko atry ny fony aho mbola tanora. Ianao no nanankinana ahy hatrany am-bohoka, ianao no namoaka ahy avy tany an-kibondreniko, ianao no teraiko mandrakariva. Tonga toa zava-mahagaga eo masony maro aho, nefa ianao ny fiarovana mafy ahy. Ny vavako feno ny fiterananao sy ny fankalazananao mandrakariva. Amen. Amen. Tatsika tena atateraka an'izany ten'Andriamanitra izany hoe feno fiteranan'Andriamanitra mandrakariva ny vavantsika amin'ny fotoana rehetra, dia aoka tsisy teny hafa ankoatra ny sitrapon'Andriamanitra mivoaka ny vavantsika tsirairay avy amin'ny fotoana rehetra. Mety misy mahataitra, mety misy zavatra mitranga fa zao tatsika izatra iteny foana hoe tsara ianao Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe tereko ny vavako iteny an'izany fa ny fahatsapan'ny foko. Mila resy laharitsika rehetra isan'andro hoe ny fahatsaran'Andriamanitra mbola mampijoro antsika tsirairay avy isan'andro. Tatontsika tirity hoe misaoran'i Jehovah ny fanahaka. Aoka no anatinao mihitsy no hisaotra an'Andriamanitra androany. Aza velan'ny olona ny hisaotra eo amin'ny toeranao. Aza velan'ny olona ny ankasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Fa androany ianao dia afaka mitodika amin'Andriamanitra dia manome voninahitra azy ny amin'izay zavatra rehetra efa eo aminao. Aza midongony tsy misy fa izay efa men'Andriamanitra rehetra hanomeza voninahitra azy, satria mendrika memboninahitra izy. Na mbola tsy nanome ary izy, na tsy nanao ninina ary izy, dia efa mendrika izy hatr'izay. Asandraton'ny tanao ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao teny hoe mendrika ianao Andriamanitra, misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ianao no avy indrindra Andriamanitra. Aleluia, aleluia, aleluia. Asandrato mihitsy ny feonao androany. Aza velangina ny efitrano, aoka tahaka ny taon'ny efitrano ambony ty efitrano ty androany amin'izao fotoana izao. Aoko feno tabataba mpiderana sy fanandratana ny anaran'Andriamanitra. Aleluia. Ny olona mety ampiasainao hitsabo ny zavatra ivelany, ny tena sy ny nofo Andriamanitra, fa ny fanasitranana ny fanahy Andriamanitra sy ny aina
Ianao rery mavita an'izany Andriamanitra. Androany Andriamanitra dia ankininay aminao ny mombanay Jesosy. Ankininay aminao ny fiainanay, ny fiainam-pananay, ny fiainam-pijoronay Jesosy. Ankininay fiainam-pelantananao, antananao Jesosy. Hallelujah. Ampianaro izay Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Tsy amin'ny fotoana mety Andriamanitra no anoloranay ny fiderana sy ny fiankofana eo anatrehanao. Fa amin'ny fotoana tsapanay mihitsy Andriamanitra fa misy zavatra mbola tokony amboarina aminay Andriamanitra. Eo Jesosy, nao ka noloranay ny tsara indrindra. Tsy ho saritiny zava-misy izay Andriamanitra eo am-piankofana, fa satria fonay mangetaheta dia hisokatra ho anao Andriamanitra. Aoka irahan'ny fitiavana izay Andriamanitra fa tsy irahan'ny filana. Aoka irahan'ny fitiavana anao izay tsy mety ritra izay Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ny fifoazanay toka vokatry ny fahatsapanay fa avy aminao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Avy fanay masina ento izay androany. Tosokafantsika ny fotsika dia hiteny ianao hoe fanay masina ento indray androany. Satria raha tsy ianao no mitarika dia mety any amin'ny toerana mety hanimba ny fihetsem-poko, mety tonga any amin'ny toerana anankiray mety tsy hampandroso ny fiainam-panahiko. Fa ny zavatra azoko antoka Jesosy dia izao rehefa ianao no mitarika anahy amin'ny alalan'ny fananao masina dia tsy maintsy tonga any amin'ilay tany izay tianao ihaonana amiko Andriamanitra. Eo amin'ilay toerana tianao ihaonana amiko Andriamanitra no tiako hisy aho. Tsy any amin'ilay toerana eritreretiko hoe tokony misy aho nahitako ny fiainan'ny hafa Andriamanitra. Jesosy ampianaritra tsy hijery ny hafa fa hijerinao mandrakariva Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy, aoka ianao nisy eo voninahitra Andriamanitra. Ave fanahy masinentoa eo anatrehan'ilay raitsito. Jesosy, Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindrampo lehibe. Dao versika any avy fanahy masina eto. Avy fanahy masina eto eo anatrehan'ilay raitsito. Eo anatrehan'ilay raitsito. Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindrampo lehibe. Dia hitanao, dia hitanao sy ny voninahitra ary koa ny fanabeazanao. Ka omeko anao Jesosy, zay rehetra efanao dia hideranao. Tenenane angkatuanao
Ampianaro izahay akatoanao amin'ny fotoana rehetra tsy hoe amin'ny fotoana metimety amin'ny fisainanay fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy ampianaro izahay iaino anao andeha araka izay fitondranao ahy sanandro atsika anolotra ny fankatoavantsika n'Andriamanitra atolory androany ataovy amin'ny vavaka mihitsy tompo atolotra anao amin'ny amiko Andriamanitra ampianaro tena ankatoanao amin'ny atsipriany tsy amin'ny zavatra mety amiko Jesosy tsy amin'ny zavatra niomanako akory Andriamanitra fa amin'ilay teboka mety tsy niomanako indrindra Jesosy oka tena tonga dia fankatoavana no mivoaka Andriamanitra Jesosy eo izay antenainao amiko no aoka tolotro isanandro amin'ny fotoana rehetra Jesosy ho any amin'iza iantsoaniza moa ianao irery no sakaizako izay usuri sitariwa fianao no antenag yanao no antenag isanano wanyamidis yansoniza usurisitari usaret fianao no antenag isana lo viatsik zany usurisitari Fuza Jesosy toka tsy hoe hira fotsiny any zany Jesosy fa mpatsahivo aminay isan'andro hoe efa nanao fanekeny zay fa enao no antenanay tsy anantena olona zay Andriamanitra tsy anantena situation iova akory fa anantenanao Andriamanitra satria ny fikambananay aminao Jesosy ny fiovan'ny zavatra tena tsara indrindra tsy fiovan'ny zavatra ivelany Andriamanitra no mamaika anao fa fiovan'ny fona tsirairay avy androany Jesosy dia mivavaka izahay amin'izao fotoana izao amin'ny fiovam-pona rehetra ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao tena hoe iova ny fotsika aneo an'Andriamanitra aneo an Jesosy aneo azy tompo ny amiko rehetra Andriamanitra izay tsy tianao Andriamanitra eo amin'ny fiainako tsy ankasitraka an'izany Andriamanitra ary tsy avelako mahazo vany eo amin'ny fiainako ny tenin'ny fahavalo foka ny teninao Andriamanitra ny asa mahery atonatiko amin'ny fotoana rehetra aleluia naiza andehanako ninona ataoko Andriamanitra daoko ianao Andriamanitra ny aloha amin'ny fotoana rehetra ampiteny asy ampietsika Jesosy naiza misy a Jesosy dia mino fa ny teninao no afaka mitantana naiza Andriamanitra aoka tsy ny tenin'ny fahavalo Andriamanitra no mpitarika anay fa ny teninao Jesosy Kristy ary ny fampaherezana Andriamanitra tsy any ambavan'olombelona fa ianao mampiteny olona Andriamanitra mampahery ny tsirairay avy Andriamanitra tsy mifatsapantenan'ny olona Andriamanitra
no mampahery nefa ianao Jesosy no miteny amin'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Ianao irery ihany no antenainay sana. Alleluia. Ianao Jesosy mameno anay. Alleluia. Lay rivotry ainako. Då vertsika sana ilay rivotry ainako. Lay rivotry ainako. Då vertsika ihany ilay rivotry ainako. Ianao zany Jesosy dia mamela isan'andro manangana amin'ny fotoana rehetra, dia mampahery amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana misy ny zavatra hatrehako dia tsapako fa ianao ilay rivotry ainako Jesosy. Då vertsika foana zany ianao Jesosy ilay rivotry ainako dia mampahery isan'andro, ilay manangana amin'ny fotoana rehetra, matoa vela tahaka an'izao dia ianao Jesosy ilay rivotry ainako dia famelobelomana amin'ny fiainam-panahiko isan'andro. Alleluia. Dia mampijoro isan'andro ianao ilay rivotry ainako. Då vertsika zany ianao Jesosy ilay rivotra ho ianao. Ilay iankinako isan'andro isan'andro, ilay fofinaina menao Andriamanitra. Ambaranao amin'ny Genesis 2:7 ino ny fofinaina. Alleluia. Naveranao tany amin'ny Jona 2:20 raisy ny fofinaina dia mifanahy masina. Alleluia. Sokafony tananao dia tenenany rivotry ainako dia ianao Jesosy. Ianao irery ihany ilay rivotry ainako. Alleluia. Fanatrehanao. Alleluia. Fanatrehanao. Verna. Ni anna ho ianao anio. Alleluia. Ianao Jesosy ilay famelobelomana, ilay tena mofo, ilay tena rà, ilay tena fisotro dia ianao Jesosy Kristy. Ireo teninao Tompo, ireo teninao Tompo. Katsika rikitero hidro ao Jesosy, hidro ao. Hidro ao. Asehoany fiankinanao amin'Andriamanitra androany. Ambarao amin'ny vavanao mihitsy hoe tena marina amiko izany teny izany Andriamanitra fa tsy misy vidiny fiainako Jesosy raha vao tsisy anao.
very out and tease itana now miarwana very out and tease now mi ai no ai sanar sanar mi teri ai sanar sanar very out itana now Hallelujah Tiki vavaka amin'izao fotoana izao raha sitraka ao ako vavaka fiankinana fa ny ho mpiankinana n'Andriamanitra teny mihitsy tompo vera Jesosy raha tsy eo ianao mifona Jesosy fa nisy fotoana niankina tamin'ny fahendreko everiko ny expérienceako ny fahalalako olona na tamin'ny zavatra kely ary Jesosy hatramin'ny bitika indrindra eo amin'ny fiainako no tiako mpanapa-kevitra ianao sy hidiranao Andriamanitra Jesosy eo hatramin'ny kely indrindra eo amin'ny fiainako dia tiako ianao mpanapaka zay mahatoga anao ny teny koa Andriamanitra hoe mahatoky amin'ny kely mahatoky anao zay hatramin'ny kely indrindra amin'ny fiainanay Andriamanitra Alleluia aoka tsy adinay mandrakariva Andriamanitra fa ianao rery ihany Jesosy isan'andro isan'andro ilay rivotra mampaheranay ilay manangana anay ilay mamelombelona anay ilay mampianatra anay ianao efa malaza amin'ny filazantsara Luka toko fa 2:25 hoe ny faharetanay no ahatonga ny ainay io voatahiry ny fitoeranay eo aminao mandrakariva Andriamanitra mahatonga ny fiainam-pananay voatahiry amin'ny fotoana rehetra Alleluia amin'ny anaranao Jesosy masina mandrakizay amen taontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy hika alleluia ianao ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao ho voninahitra Andriamanitra iry ireny andaontsika hika alleluia mafy be alleluia alleluia amen mahazo toerana tompoko azafady alleluia mandroso avy hatrany tompoko entanina hatrantsika zay nanaovan'i Jesosy zava-mahagaga teo amin'ny fiainany amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy reryany joroky vavolombelona tamin'ny fotoana narary ato be dia tamin'izay fotoana izay tena hoe ninana ilay fanafody hoe hodina aretina dia tsy afaka mihitsy ilay izy dia nefa amin'izany fotoana izany tsy mety hohanina daholo ny sakafo rehetrarehetra ohatra hoe trondro rehefa zavatra rehetrarehetra ilay voamaina betsaka mihitsy tsy azo hohanina dia tamin'izay fotoana izay nefa voamaika ilay izy nirongatra be sady voamaika miparitaka be tao amin'ny vatanay moa ilay izy tena efa misy fery be mihitsy dia teo aloha teo ihany dia nitao hatrany moa izany rehefa niteny hoe amin'ny fotoana ozy izy tiana rehefa misakafo dia mivavaka tsara dia mbola tsy nanaiky ihany aloha zava vao mahita ilay izy dia tena mangidihidy be dia vao maika ilay izy tena mahakorina nefa ilay izy efa maratra be dia zaho tena mbola tsy hinanao mihitsy aloha dia tsy nanaiko mihitsy zany dia kaiky an'ilay izy kaiky any tamin'ny fotoana izay nanaiky dia avy eo misakafo iny dia niteny tamin'i Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay nihinanako amin'ilay sakafo dia tamin'ny fotoana nihinana ilay sakafo zany dia tonga dia niteny tamin'i Jesosy hoe sitrana dia za tsy mibanjina ilay fery sy ilay aretina ato intsony fa hoe sitrana zany za dia avy eo amin'izay dia tamin'ny fotoana nihinana ilay sakafo dia tonga dia tsy nangidihidy intsony dia avy eo amin'izay dia niteny foana dia ohatra hoe manao doso za dia tonga dia tsy mijery ilay mangana sy ilay maratra intsony dia avy eo fa ny tao an-tsaiko fotsiny efa meko an'i Jesosy ilay izy dia efa nikarakara izy efa sitrana dia Jesosy koa rehefa manasitrana dia manasitrana hatrany anaty tena hoe hatrany faka mihitsy dia natoko be an'izay za tamin'ny fotoana izay tsy fantatro ilay izy hoe ahoana na ahoana dia tonga dia verina milolony daholo ny tao amin'ny vatako rehetrarehetra tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany dia zay tompo dia ny soraka ao Jesosy koa nydingana nitondranaina voalohany hoe resy lahatra be za tsy valomena da zay mipiraita-po dia niala tao aminaty ny mbola mamadika daholo moa zany mipiraita-po amina dia niala tao dia niteny nangataka tsodrany tamin'ny mamako za hoe zaho tsy hamadika intsony dia tena hoe resy lahatra be hoe niala tao anatin'izay tena hoe vao maika nandrisika be analy nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako dia avy eo to dia tsy namadika mamadika intsony afa niala tao anatin'izay tanteraka ihany koa dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany alleluia saotran'i Jesosy ny amin'ny fijerony tsirairay mandroso tompoko tain'i Jesosy daholo tompoko tain'i Jesosy tompoko mino aho hoe fotoanany tompo androany satria efa elaela ihany nangatahako hoe joro vavolombelona fa ohatrany hoe menatra tao anatin'ilay izy dia nantany moa pasteur teo ambaravarana dia misaotra ny tompo fa mino aho hoe fotoanany tompo dia anatin'izao andro anio izao mino aho hoe rehefa
manome zavatra Andriamanitra ka natao izarainao anatina témoignage ohatran'izao ilay izy dia tena hoe afaka mandray ka mba te hitsodrano tena hoe izay rehetra ao anatin'ny asa mety maniry ahita asa mety hoe maniry hanana promotion mba handray an'izany amin'ity andro an'io ty zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainako dia tao anatin'ny confinement za moa miasa en ligne foana hatramin'izay dia tao anatin'ny confinement very asa dia nahita asa mbola tsy fanao koa resaka manao formation ilay izy dia tsy haiko ilay izy fa nianarako indraindray tena hoe mianatra amin'ny alina dia mampianatra amin'ny atoandro dia misaotra ny tompo fa ohatrany hoe nampiroboroboany teny ilay izy satria tao anatin'ny confinement koa ny olona zany tany an-dafy tena hoe manao télétravail daholo dia nisy fotoana nefa ilay izy ohatrany hoe niena ilay flux an'ilay asa dia teo niresaka tamin'ilay mpampiasa hoe allo zaho hanao demi journée fa demi journée hitady zavatra hafa dia ozy izy hoe inona ozy izy nitadiavinao ohatrinona nitadiavinao dia niteny aho hoe izao nitadiaviko dia ozy izy hoe ok rehefa omenay anao ilay izy dia ataonay manager ianao dia tamin'izay fotoan'izay dia nitatana ny ekipa teto Madagasikara dia za moa tao anatin'ny foko izay tsy afaka mitory fa satria tsy afaka mitory filazantsara satria laïque moa zany les sociétés françaises fa za mivavaka foana ho an'ilay olona tena mangataka amin'ny tompo hoe mba hisy vala ho any an-danitra any Jesosy ho an'ireo olona izay mifanerasera amiko rehetra hoe reto ilay olona mba nentina ho ambavaka dia nisy fotoana tena reko ilay izy rehefa lasa manager hoe naka ny fotoanako be za moa nisy fanompoana teo akaiky teo dia nangataka tamin'ny tompo hoe omeo signe aho za Jesosy raha ohatra ka tianao hijanona ato dia iny jour iny ihany ohatrany hoe nisy mpiara-miasa anankiroa nitaraina dia afaka nampaherezina afaka nizarana an' Jesosy dia tena hoe nisy confirmation tamin'Andriamanitra dia nanomboka tamin'izay andro izay ohatrany hoe manantona ny olona miresaka dia afaka tena hoe mampahery ianao ao anatin'ilay izy dia 2 taona izay niasako tao anaty enfin 3 taona niasa tao anatin'ilay société fa tao anaty 2 taona intelo aho izay nahazo promotion intelo niakatra karama dia ny ekipa koa mba tafakatra tao anatin'izay karama dia tiako tenena hoe tsika zany tena hoe amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tena tokony hoe miaraka amin'ny tompo manompo foana mety hoe marina hoe nitoerako hoe ao anatin'izay hoe manager fa tena hoe manompo tena hoe manomeny amiko rehetrarehetra mba ho famonjena an'ireo olona rehetrarehetra dia voninahitra ho an'ny tompo rehetra. Alleluia. Ndao tsika hiteka ho an'i Jesosy fijoroana vavolombelona farany fa tsy eto ilay olona fa nandalo izy tamin'ny larobia tao amin'ny sekoly dia mba te hitémoigner izy dia niraisiko ilay izy dia soloko teny eto zany izy aloha androany no hoe teka mafy an'i Jesosy nanambady izy dia rehefa bevoka ny vadiny teto Antananarivo izy taloha niara nanompo tamintsika teto dato lasa ny jereko kely ny anarany dimby nasandratra raha tsy miseta niara nanompo tamintsika teto izy fa affecté any amina province dia any ambanivohitra be toerana tsisy hôpitaly dia rehefa bevoka ny vadiny dia nanao sary-piterahana amin'ny 9 alina vaky ny ranondoha dia nanomboka angamba ny travail dia rehefa nanomboka ny travail dia nanezakezaka be dia efa kely sisa dia ho tafavoaka ilay zaza dia tsisy herintsony ilay vehivavy ny vehivavy zao mahatsapa an'izany hoe loza be ve zany sa loza kely fa tsisy herintsony ilay vehivavy dia niabandona ilay ramatoa hoe tsy vitako tsony ity fa aleo hijanona amin'izao dia tao anatin'izay dia niteny ny renjaza hoe rehefa tsy vitanao ity dia ndana mitady sarety dia ndana ho eto amin'ny sarety ary amin'ny commune ary tsy hoe tsy ambadika any tsy vohatra itsy fa haitsika ihany rehefa miteny an'izay hoe ary amin'ny commune ary any ambanivohitra mety mandeha sarety adiny 4 adiny 5 adiny 9 mety maraina vao tonga any dia lasa nitady omby tsy nahita omby sarety misy fa tsy afaka taritina ilay sarety dia natao tao anatin'izay lasa ilay rahalana dia nivavaka izy dia feno fitaintainana tao anaty fitaintainana dia nivavaka ohatrany hoe teren'ny zava-misy zany dia nitodika tamin'i Jesosy ihany fa tsisy solution satria raha vao teren'ny zava-misy ianao mitodika amin'i Jesosy dia tsy mahataitra an'i Jesosy dia niverina izy nivavaka indray mpandeha rehefa tsapany hoe nisy fiadanana dia lasa izy niverina nivavaka dia nitodika tamin'i Jesosy dia tao anatin'izay dia tsapany mihitsy hoe nisy hery tonga teo aminy dia nametra tanana tamin'ilay vadiny dia lasa nahazo hery indray ilay vadiny dia
tamin'ny ray maraina voninahitra ho an' Jesosy fa nipotsaka somatsara ihany teraka somatsara ihany le zaza tena hoe no Jesosy ndao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy no ao ambadika izany manasanao ahitsangana alohan'ny akaram-panopon'Andriamanitra apiditra antsika ao anatin'ny toriteny ndao tsika amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy asandrato ny tananao fa ninona zavatra mianjady ndao tsika hitodika amin'i Jesosy no antony fifantohantsika tsy ny zavatra afaka ataon'i Jesosy fa izy rery ihany izy no afaka mikasika ny fon'ny mpampiasa hanome promotion izy no afaka manasitrana ny aretina aty rehefa tsy hifantohanao ny aretina aty fa isoranao zay omen'i Jesosy anao dia izy no afaka manao ny rehetrarehetra izy no afaka mampiteraka le vehivavy sary-piterahana elina dia ny mitoerana tsisy dokotera ary tsisy mpandidy tsisy anestesista tsisy ninina fa eo amin'i Jesosy izy ny vahaolana ho antsika tsirairay avy tsy haiko hoe inona mahazo anao zao fa derao fotsiny Jesosy aza mifantoka amin'ny olana aza mifantoka amin'ny problema aza mifantoka amin'ny aretina sy ny farariny sy ny fitrangany fa ndao tsika hibanjana an' Jesosy androany misaotra anao zay Jesosy manome voninahitra anao zahay ianao no antony fifantohanay ianao no ivo ny fifantohanay tsy ny zavatra afaka ataonao tsy ireo zavatra mety ho azonay rehefa manantona anao zahay fa ianao Jesosy dia ampo anay ianao ampo anay ny fahasoavanao androany Jesosy dia miveriny zahay mametraka ny voninahitra sy ny satry-boninahitra rehetra eo atongotrao raisy izany Jesosy ary ny anaranao rery ihany no ankalazaina eto amin'ity toerany ity amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mahazo toerana tompoko azafady Alleluia. Asitehaka mafy ny tompo aloha. Faly miarabantsika indray tonga eto amin'ity toerany ity. Eto amin'ity toerany ity azoko antoka fa eto Jesosy. Amen. Ary ho anao ny atongavany androany. Tsy diso anjara ianao fa tsy maintsy mody mavesatra ianao. Tsy mavesatry ny olana fa mavesatry ny fahasoavana. Amen. Dia tsika hivavaka vetivety saotra ny tompo mba nomeny fahasoavana indray afaka mandray anjara eto dia misaotra ny ray aman-dreny ihany koa dia raina manokana ny tompo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka feno anao zay midera sy makalaza manome voninahitra anao aoka ianao no hita tompo miboninahitra feno anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Izara zavatra fo io anao androany alohan'ny hiakaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Titeny foana mety matetika ny fampianarana sy ny fanambarana milaza aminao isaky ny hoe tonga amin'ny fotoana fanatrehana tahaka izao ianao dia aza atao fahazarana. Misy antony foana fifohazam-panahy isaky ny miona ny fanatrehana ianao. Tahaka ny androany zao dia misy zavatsoa, misy zavatra vaovao zay mbola tsy renao mihitsy ho renao androany. Zay no miteraka fahafanana ao anatintsika ao ahatonga antsika androso hatrany, tsy miembotra fa mandroso. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra vetivety ao amin'ny filazantsarany Marka toko voalohany dia ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Marka toko voalohany andininy 5:30. Marka toko voalohany andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy toy izao. Ary ny fomaraina alina koa izy Jesosy io dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe ny olona rehetra mitady anao fa io kosa izy taminy andeha isika hialakany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako ny teny ihany koa fa izany nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galilia sady namoaka ny demonia. Rehefa jereko ity teny ity dia ohatrany hoe nanadiny ny asany zany Jesosy. Ohatrany hoe nanadiny ny antom-pisiny zany izy. Mifomaraina alina ozy izy dia nandeha nivavaka nitokana niombona dia nitadiavina izy
tadiavin'ny mpianatra izy satria tokony efa hitory fa efa niandry azy ny olona nefa izy tsy teo amin'le toerana ny andrasana azy. Tiako zaraina aminao androany a, Jesosy ary a nametraka ny asaribidi ny fiombonany tamin'ny rainy mihoatra noho ny asa izay nampanaovina azy. Alefa saretsaina kely fa ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao a dia anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia anompo azy hitondra olona maro a ho any an-danitra. Fa teto nahavariana na hoe ohatrany hoe tara asa ve izy fa nitadiavin'ny mpianatra izy, tadiavina mety ela vao hita, fatany nefa fa tokony hitory filazantsara izy, ary efa fatany tao amin'ny fanahy fa efa maro ny olona miandry azy. Ohatrany matsiaro any Maria izany a, tao amin'ny rehefa niteny Marta hoe manino ny Maria tsy manampy ahy, dia hoy izy Jesosy hoe diso zavatra ray aloha ianao izy, fa i Maria ny efa nisafidy ny anjara tsara. Taiza ny toerana nisy an'i Maria teo an-tongotry ny Tompo. Zany hoe raha te ianao androso, raha te ianao ho hitan'Andriamanitra tsara ny fanomponao, dia elo avy amin'ny fiombonana aminy. Ao anatin'ny fiombonana dia mahitanao Andriamanitra ary ianao miona amin'Andriamanitra. Fantatrao ve fa maninona ny volavolaina isan'andro ny toetrantsika? Satria Andriamanitra rehefa tonga ianao ka te hiasa izy dia mahita olona izy, fa tsy ilay olona ny hitany fa ny toetrany. Rehefa tonga eto zany ianao, raha nandeha sekoly ianao dia ny volavolaina ny toetranao. Raha novain'ny teny ianao dia hitan'Andriamanitra ianao eto satria efa tsara toetra ianao. Ao anatin'ny fiombonana, ao ianao miona amin'Andriamanitra. Raha mba fin'Andriamanitra ny Davida mpanjaka azahoany an'ilay trôna, tsy vetivety, fa tsy maintsy niakatra izy. Gaga be atao anatin'ny Baibolina hita hoe rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra dia nakany amin'ny Davida. Tokony hoe rehefa niala tao amin'ny Saoly zany ilay fanahy dia tokony verina olona normal ny Saoly. Fa nahavariana na hoe naninona ny nampidiran'Andriamanitra fanahy ratsy tao amin'ny Saoly. Voalohany tsy maintsy iantsoana ny Davida, satria Davida no navita nanamaivana sy nanaisotra n'ilay fanahy tao rehefa nitendry lokanga izy. Fa ilay fanahy ratsy tao amin'ny Saoly indray no nizahana toetra ny Davida. Mandra-pahatonga ny fatokian'Andriamanitra tanteraka, fa miorina sy voatahiry tsara Davida eo amin'ilay toetra endrasan'Andriamanitra. Zay vao napetraka teo amin'ny fanjakana. Nandeha ny fotoana, jeren'Andriamanitra, manahoana ilay toe-po misy an'ilay famindram-po tsara endrasako ve? Satria nampifanenana ny Davida tao anaty zohy Saoly, dia nisy conseiller tao nilaza hoe vonoy amin'izay fa efa nomeny ao tananao. Dia hoy Davida hoe tsy anao aka, sarobidy loatra amiko ty voahositry Jehova. Dia nalainy fotsiny lambany, dia nasehony tamin'ny Saoly, raha nalaiko ny ainao dia efa vita ilay izy. Jery Andriamanitra, fa mbola nitohizana ny fizahan-toetra. Fantatrao ve ny zavatra manjoanao io, fizahan-toetra hidiranao amin'ny fanjakana. Amen. Eny io tsara nge amaranako azy. Aza matahotra mandalo amin'io, imehezy fotsiny io, fa tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao. Amen. Zao ny zavatra nitranga farany. Mbola nomena ny Davida farany ny opportunité hijeren'Andriamanitra ny toetra tsara tao anatiny. Tonga indray izy afaka namono ny Saoly satria natory teo ambony sarety izy
tamin'ny alina. Dia mbola le conseiller tandremo conseiller anao. Sao dia le mot voalohany fa tsy teneniko loatra le izy. Halleluja. Eny tsara ne. Zao le izy. Ozy Davida. Tsy kasika ny olom-bozitr'Andriamanitra. Zao fotsiny atao. Alaivo lefona eo amin'ny lohany io. Dia alaivo koa io tavoara fasiana rano io. Dia nasio any Davida ny Saoly any. Fa na dia mifofotra ny haiko ary ianao. Dia za tsy hanao izay ataonao. Fa olom-bozitry Jehova ianao. Azonao an-tsaina ve? Sarobidy amin'Andriamanitra ianao io. Matoa ianao zahana toetra. Lalana hitombony io. Amen. Ka noho izany mitsikitsiky ary. Ohatrany tsy hitako le izy. Ohatrany tsy hitako le tsikitsika. Tsy azonao ve le izy? Mety io fa za matahotra ianao. Tsy ianao ny sofera. Jesosy ny mpitondra. Halleluja. Eny ary mino aho fa nandray zavatra ianao miomana tsara. Entrée zay. Résistance ho avy. Raha ijoro eto ny mpanompon'Andriamanitra, azo atao tonga fahazarana ho fa misy voaomana. Mbola tsy hitanao, mbola tsy reny sofina, mbola tsy tao ponizanizana efa nomanin'Andriamanitra ho any izay ty azy. Sokafony fo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia ny fanamasina ny asa. Anamarina ny zay lazainy ampitranga vokatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Dia tsika hitsangana ary anao vavaka anankiray tsika. Mba ompiainy mpakatoa fa tsy ompiainy mpanadino tsika tsirairay avy androany. Raha eo misaotra anao zay makasitraka. Dia raha sy mankalaza manome voninahitra anao zay. Andriamanitra lehibe ianao. Lay izy hatr'izay ka mandrakizay. Ianao le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Midera anao zay Andriamanitra. Ary atolotra ianao ny voninahitra taloha ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Dia tsika tehaka mafy andraisantsika ny mpanompo. Oatra malefaka be le tehaka. Maraim-baovao ne zao Alleluja. Ndao tsika nofofa ny tanantsika ny amin'ny lanitra isotra n'Andriamanitra fotsika manontolo. Matotsika velonaina trapamonjena nisy famondram-pontsena vao maraina be. Nanao livraison vao maraina Andriamanitra. Ary rehefa tonga amin'ny famondram-pony dia nitsangana ianao. Matoa isa velona trapamonjena ianao dia nisy famondram-po tao. Ndao isotra azy. Fa nany maraina vaovao aza zay tsy miverina fa indre mandeha isan'andro toy ny taom-baovao, toy ny volana vaovao, ny andro vaovao men'Andriamanitra. Tompo, ianao ny tao ambadiky ny fifoazako maraina. No ny famondram-ponao, no ny tananao, no fitiavanao. Fantatra fa tsisy avy amiko na kely aza fa avy aminao. Zany mahatonga amin'ny fo androany maraina. Manome voninahitra anao satria mpanjakako ianao. Saotra ny amin'ny fofinainy eo am-bavoriko. Saotra fa mbola mihetsika ny tanako. Mbola afaka mahita ny masoko. Tsy akalaza izay zavatra tsy mandeha androany maraina. Fa tonga ny voninahitra anao amin'ny zavatra efa mandeha. Iainako mamaim-pona androany. Satria ny tombontsoa mpahasoavana omenao anay. Dia hoentinay ankasitrahana isanomezana voninahitra anao. Saotra amin'ny fanasitranana. Saotra amin'ny fanovam-piainana. Saotra mikasika sy famangina mahagaga. Saotra amin'ny fitehirizana amin'ny fanolorantena nay tsirairay avy. Tsy izay akory ny mahitena hoe manondroso be sy niezaka be nakaiza. Fa fahasoavana amin'ny mato izao anay Andriamanitra. Saotra fa noho ianao izay mihazona anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy mpanjaka eto miaraka aminay. Ary izy ny eto anivonay. Izy mampahomby anay. Noho ny anarany, ny hery, ny voninahiny. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Halleluja. Oh, Jesosy. Misandray fandroany maraina. Manatriketo sukafini fu andray azy
fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Oazinhat si voninahitra medikilay nandresy hoantsy nalevina nitsangana minke nifasana tsy natazonazy fiderana deu azy mandrakiza lanandresy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka semana pufinaina inteira sendo funata no panzake urakura kaseka wananamanta haleluya destaca não semana no salata manasaka Aitazisik nirano maso ufafani mawatanda utapichanyadi tiwelait nipamutisia izimana ireweka mavesatra irewangwa etewatunguni misyanarana ambunyanarana eta Jesosy Kristy panjakany panjaka Masina mandrakiza misyanarana ampunyanarana eta Jesosy Kristy panjakany panjaka Jesosy Kristy panjakany panjaka Jesosy Kristy panjakany panjaka urakura kawan Jesus panjakany panjaka raisiny voninahitra ho anao mandrakizay ho anay lo mitehitra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay zay nikofa ny nofo rehetra ekeliny lela rehetra anarana tokany manapaka manjaka mendrika ho anao ny fiderana ny fiandrianana ny voninahitra ny fahatsarana
raiso ho anao rery mandrakizay mandrakizay fa mendrika ianao amin'ny anaran' Jesosy Kristy sotra raiko. Halleloja. Mitenena aminay androany manambarany sitraponao amin'ny fampaherezana, amin'ny fananganana, amin'ny fampatsehivana, amin'ny fampitsoronana indray ao anatin'izao communion zao Andriamanitra. Mitenena fa ianao ny tianay ho re aoko izay teny rehetra tsy tokony aloako ny vavako, tsy hoe eo ambavako Andriamanitra, mba hadio sy pura ny fanambarana rehetra avy aminao, hoety tanteraka fanamasina ny fotoana rehetra, fianao ny iraka avy amindray anambara fahamarinana avy amin'i Jesosy, amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra mangataka anao azo toerana. Halleluja, halleluja. Velona Jesosy, velona mandrakizay ny Andriamanitsika, sady tsy misy mihitsy nitahaka azy amin'izay Andriamanitra ny sambaritsika ho ilaina antsoiny, ino azy, anompo azy, anao izay akasitrahany. Sambaritsika rehefa miantso dia manam-panantenana mandrakizay, satria tsy mbola nandre feo hafa avy amin'Andriamanitra hafa, fa Jesosy rery no nandrenesako feo ny laza teo ambavany hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ray ary minoa akoho. Dia ozy izy ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jesosy nanome fampanantenana antsika fa tsy ho eto mandrakizay tsika, fa misy toerana no manin'Andriamanitra ho antsika. Ankoatr'izao fiainan'izao atao hoe mandrakizay iarahantsika miriary aminy. Noho izany ny kristianina no tokony hanam-panantenana fiainana mandrakizay, satria ny Andriamanitra ny kristianina rery no nilaza fa ny fotoana ialany Jesosy eo amintsika dia nanomana toerana feno voninahitra ho antsika mandrakizay izy. Tiako fantatrao fa ny rôla rehetra teto ambony tany momba ny fiainana maneho ny mari-panapahana dia tao amin'i Jesosy rery. Izy sady mpisorona be, izy ny sorona, izy ny mpamonjy, izy ny mpanjaka, izy ny mpanapaka, izy Andriamanitra tonga nofo, izy olona miara-nonina tamintsika, ny fahafenon'ny rehetra amin'ny rehetra dia tao amin'i Jesosy Kristy daholo. Ary androany mafaly any mitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe Kristy sy ny fiangonana. Alleluja. Zay ihany koa ny anararotako androany, raha pitsy moa ny fety de mère, fetin-dreny, dia miaraba ny reny rehetra sy ny vehivavy rehetra atao tokantrano. Amen. Alleluja. Fofombadan'i Jesosy Kristy maneho ny fiangonana isika. Ary izay ny tokony hampitandrina atsika lehilahy, satria ny fihafaran'ny fiainana eto ambony tany amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tsisy lehilahy fa fiangonana daholo tsika ho ampakarina. Izany hoe dingana farany eo amin'ny fiainana dia maneho ny image ny vehivavy. Kristy lohan'ny fiangonana, lahy lohan'ny vavy. Halleluja. Lahy maneho an'i Kristy ary ny vavy maneho ny fiangonana. Izany ny antony tokony ananatsika fo manatsy vehivavy izay nomen'Andriamanitra antsika ho an'izay manambady. Ho an'ny tsy manambady koa tokony hanaja ny vehivavy, na eny an-dalana na mpivarotra izy na amin'ny asa aman-draharaha, satria ny antony mission ny vehivavy eto ambony tany dia image na sary maneho ilay fiangonana ho ampakarina. Dia tadidio ny missionao eto ambony tany zany mahalelahanao dia maneho an'i Kristy, ary mission an'ny vehivavy eto ambony tany dia maneho ny fiangonana. Eno iny ity famarinana ity eno ity famarinana ity. Ianao zany amin'izay andraikitra omen'Andriamanitra anao dia mila mametraka ao anatin'ny sainao ianao lehilahy io fa ho tapitra ny mission mahalehilahy anao fa hiverina ho fiangonantsika. Ary ny fiangonana tsy misy lahy sy vavy, eo amin'ny nofo ny misy lahy sy vehivavy. Fa rehefa tapitra ny mission teo amin'ny nofo mahalahy sy vavy antsika eto ambonin'ny tany
dia miverina ho fiangonana anankiray tsika eo anatren'Andriamanitra. Tsy angalentanan'izay miaina. Noho izany dia ny eto an-tany ianao mijoroa tsara amin'ny mahafiangonan'i Jesosy. Atsika tsirairay avy ho ampakarina, hajao vadinao, hajao manodidina anao, omeo voninahitra amin'ny fisiny io vehivavy io Andriamanitra. Halleloja. Nao aho hijery manokana ao anatin'ny rôlan'ny fiangonana amin'ny Kristy sy natonga ny Andriamanitra, natonga n'Andriamanitra niara-ny asa tamin'ny vehivavy. Matetika ry havana ohatrany hoe voailika izany ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Voailika manahoana moa? Ohatrany tsy dia ao am-piangonana izy tsy dia mahazo miteny loatra. Za zao hatramin'izay na hvkl nga mba afikavitsiany mama mba mijoro tety nitoroteny. Misy fotoana moa isaky ny alarobia mananjara ihany izy. Fa matetika lehilahy daholo no ampiasain'Andriamanitra. Ny apôstôly 12 lahy nentin' Jesosy ny tokana teny tendrombohitra. John, Petera, Jakoba, lehilahy. Jesosy tia miara-miasa amin'ny lehilahy. Zany foana ny voizina hatramin'izay satria lehilahy koa moa ny mpitoroteny. Ohatrany adinitsika fa misy tombony ananan'ny vehivavy izay tsy ananan'ny lehilahy koa anatin'ny soratra masina. Mahafantatra antsika amin'ny ohatry ny fiankofana tsara indrindra atao anaty baiboly, vehivavy ndraiky atao hoe Maria Magdalena. Tsy mbola nisy feo ao anaty baiboly ny laza hoe tsy maintsy toriana ny nataon'ny Petera. Na fotom-panorenan'ny fiangonana apôstôlika azy izy. Fa ny nataon'ny Maria ny lazaina Jesosy. Fa naiza hitoriana ny ty teny ty ozy Jesosy, ty filazaon-tsara ty, dia ho lazaina ny natondra vehivavy. Petera mbola nilazany Jesosy hoe raha tsy manay kosa sako ny tongotrao dia tsy hananjara amiko ianao. Fa Maria Magdalena nahazo ny fampanantenan'i Jesosy hoe izy ny azo ny anjara tsara, tehirizina ho azy ny anjara tsara satria teo tongotry ny tompo izy mity hafa mafy be moa. Misy songadinana manokana koa ny lana nampiavaka ny fisiny vehivavy teo amin'ny ministeran'i Jesosy Kristy. Ny sary ny fiangonana ampakarina dia naseho teo amin'ny endriky ny vehivavy ao tokantrano. Zany mahatonga antsika manaitra foana ny fiainam-piankonana ho maridrefy hitarafana fiainan-danitra. Ianao no manina anana fiainana mendrika mety. Zay mahatonga milaza na mitovavy na mitovolahy izay mbola ana tokantrano rapitso manana vision mifanaraka amin'ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainatokantrano. Manodeny izao ny fijoroanao ny fiainam-pahamasinana. Aza velo verimaina ny toroteny sy fanambarana rehetra fa ny vitany teo aloha raha nanenenana. Manana tompony ianao anangana taranaka vanina hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanaja mijoroa tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raisy ny fiapetra-panomanana ny fampakarana amin'ny fiangonana hitarafana miainga avy amin'ny fiaina tokantrano izay anehoana ny Kristy amin'ny fifandraisan'ny fiangonana hita maso, ny fifandraisan'ny zanaka sy ray aman-dreny, ny fifandraisan'ny mpivady ao tokantrano ary ny fiarahamonina iarahana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra iainana ao anatin'ny tokantrano. Tiako fantatrao fa ndray androany anie tsy voatery hiaraka mandrakizay ao amin'ny tokantranonao reo mianakavy kely. Mety opportunité ny nanomezan'Andriamanitra anao ray aman-dreny hitaizanao ao an-trano, hitarafanao raha ray aman-dreny tsara izy ka kristianina le ray aman-dreny, anahafanao izay fiainam-pahatsarana rehetra nananan'izy ireo ho entinao mivoaka amin'ny fotoana andehananao miala ao amin'ny tokantrano, anorona ny tokantranonao. Mba fantatrareo, raisy opportunité ty fahasoavana anankiray ity. Anisan'ny zavatra nandraisako fahatsarana teo anatren'Andriamanitra. Mba tombony nomeny tompo voninahitry ny anarany, mbola tsy nanohatra ny ray aman-dreniko izany hatramin'izay miainako mandrakandroany. Mbola tsy namaly na nanohatra ny ray aman-dreniko. Dia jereo ny zavatra nitranga. Sokafan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako, ny fitahian'Andriamanitra, nafahako ny sitraka. Zavatra tsy takatry ny saina kosa satria lasa nanana opportunité hamafazana zavatra tsara teo amin'ny fiainako. Ianao zany mazanaka anao androany, aza lanina ny fotoananao ho tokantrano
hamafazana zavatra tsisy fa zay ataonao rehetra dia vojinjainao raha-pitso. Mety zanaka ianao androany fa ho ray aman-dreny ianao raha-pitso. Ary rehefa tonga fotoana maray aman-dreny anao dia ho renao koa eo amin'ilay toerana misy ny ray anao sy ny renao. Za zao ohatr'izany tamin'ny tanora tsy azoko mihitsiny. Misy zavatra tsy azoko mihitsy raha tsy tonga papahalo. Fa rehefa taty aoriana vao nisaotra an'Andriamanitra hoe soa ihany fa nandefitra tamin'izany satria tamin'izany ilay fona nangina aza dia tsoroko te hamaly. Fa rehefa taty aoriana amin'izay tonga ray aman-dreny mijinja an'ilay vokatra ilay fahanginana sy ilay fanekena hanetry tena iaino. Dia fantatro amin'izay hoe soa ihany fa mba nisy an'iny tombony iny izay tsy avy aminy fa mba nitehirizin'Andriamanitra tato anatiko ahafahako mijinja androany. Dia izay mahatonga an'ilay fitenenana hoe ny fananarana dia tombontsoa ny ainga avy amin'ny échec na tsy fahombiazan'ny hafa teo aloha andraisana lesona ahafahanao mijinja zavatra tsara lavitra any aoriana satria nampahalalana ny marina ianao. Amen moa zany satsy amen. Ka androany aho tia ametraka fandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana. Marina fa men'Andriamanitra ndraikitra ngeza be ny lehilahy mihoatra noho ny vehivavy. Ny fianatokantrano ama sarin'ny Kristy azy. Fa teteny aminao koa fa manana ndraikitra manokana sy tombony miavaka amin'ny vehivavy. Androany resaka momba ny vehivavy satria fetindreny raha-pitso. Dia tiako fantatra ireo vehivavy ny asarobidinareo koa eo mason'Andriamanitra. Ataovy amenina moa. Nareo dia tadidio tsara. Inareo ilay nahilika tamin'ny fotoana amin'ny fahararahana hatramin'ny voalohany. Fa nitsimponin'Andriamanitra nareo dia natsangany. Dia izy mihitsy koa no miadinareo. Taizinareo nahita Sara nanondrana dia izy mibety fa tsy Abrahama. Taizinareo nahita Eva nanondrana dia Eva mibety fa tsy Adama. Dikan'izay ny vehivavy ny tena kama vehivavy faran'izay akaiky indrindra Jesosy Kristy. Ahoana ny endrika ny tsiponan'Andriamanitra amin'ny vehivavy tamin'ny fotoana naniliany laza. Nao moa saintsika kely tao Edena. Faly ery Andriamanitra nijery any Adama. Toy izy Andriamanitra tsy nera tamin'ny akory. Andriamanitra fa tena hoe fitiavana tena amoro-pura be mihitsy ny tao am-pony Adama. An'Andriamanitra ho any Adama. Tsy tsara raha irera lehilahy. Fanaovako vatsy saza ho azy. Tsy mba nirany akory hoe mety fiainanao i Adama. Tsy niteny azany akory Andriamanitra. Tsy nantany Adama akory Andriamanitra hoe ary ianao zany tena mila namana fa tianao ve zany? Tsy nankata. Fosy Andriamanitra nijery azy. Zavatra efa tsara. Ny zavatra etra nataoko fa mbola misy zavatra tsara tsy mahafeno ny fiainan'ny Adama. Hitako fa tokony hanampiana an'izany. Efa vita ny enemana. Vita Adama. Vao tonga sain'Andriamanitra nieritreritra hoe tsy tsara ny fiainany raha tsy anaovako vatsy saza ho azy izy. Dia teo Andriamanitra nanao ny opération amin'izay. Nataon'Andriamanitra ny fomba rehetra izay avita Eva avy amin'ny Adama. Dia nomen'Andriamanitra azy Eva. Fanomezana tsara avy ao am-pon'Andriamanitra ho an'ny Adama i Eva. Ary tsy mety ny fiainan'ny Adama raha tsy misy Eva. Dikan'izay Andriamanitra zany tena nanao ny zavatra neta fono mihitsy ny rehetra vokatry ny fitiavany. Any Adama tsy nierany taminy. Nanondrana amin'izay ary Eva. Ninana n'ilay hazo fahalalana tsara sy ny ratsy izy dia nomeny koa i Adama. Samy voa izy mivady. Dia tonga Andriamanitra avy aminy. Teny tamin'ny Adama. I Adama, fiza milaza taminao fa nitanjaka ianao. Fa nga nihinananao ilay hazo teo ampovoan'ny sa nandrarako anao tsy hohanina. Dia izy Adama, ie, avinavina. Ilay vehivavy nomenao ahy. Saika tsy liana an'io raha tsy ilay vehivavy. Ianao ihany namena io. Azonareo ve izany fisaina zany? Ianao ihany ilay vehivavy nomenao anahy. Tonga dia natsipy ny Eva. Hitanareo, raha ohatra Adama mpanonteny tena diso Andriamanitra fa tsy voambina kely ny zavatra. Teny kely tsotra fotsiny. Hoe diso Andriamanitra. Tena tafinana tamin'ilay izy fa nanandrana aloha Eva dia mba nomeny koa dia ninana. Nefa za mihitsiny no nafaranao fa tsy Eva akory. Fona ny tompo. Dia mety hafa ny resaka, mety hafa ny dilina.
fa teto sasika tsy de nio le vehivavy menao manafy toana tsy nefa raha mba fantatry Adama ny tao am-pon'Andriamanitra ho azy adininy ny antoko sy ny Eva namoronan'Andriamanitra azy atsara ny fiainana vokatry ny fitiavan'Andriamanitra azy dia ozy izy Andriamanitra zao le tsara nomeko anao no nahilika ao sy napetraka ao noho izany ho raisiko sakaiza le nahilika ao ho ampiasaiko sy ho ampijoroako ho lalana hitondra famonjena eto ambonin'ny tany visiny. Jesosy Kristy tsy zanaka nateraka Andriamanitra tamin'ny fiombonany lahy sy vavy fa Jesosy Kristy zanaka nateraka Andriamanitra tamin'ny vehivavy rery. Possible zany ny olona ho tonga eto ambonin'ny tany na vehivavy rery azy fa tsisy lehilahy antanio Jesosy. Somary tekavan'Andriamanitra antanio Jesosy fa impossible ny atongavan'ny olona eto an-tany raha lehilahy rery. Nafindran'Andriamanitra le rôle. Nafindran'Andriamanitra le rôle. Raha ohatra ka fanomezam-pahasoavana nomena ny lehilahy no miteraka tena mena ny vehivavy. Satria ny lehilahy no miteraka vehivavy voalohany tao mikotony miala le izy. Teo izy Andriamanitra manomboka androany avy amin'ny vehivavy nipoiran'ny taranak'olombelona. Ilainy ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra akaiky ianao, olona mpitondra fahavokarana eto ambonin'ny tany ianao, olona mpakatoy ny teny hoe mamenoy ianao ary mandrakandroany mamaly ianao zany. Aza mieritreritra ianao fa misy ianao eto ambonin'ny tany dia vitanao tsy misy Andriamanitra. Raha misy ny akaiky indrindra n'Andriamanitra sady enoy ny akaiky indrindra dia vehivavy. Noho izany ianao raha vehivavy aoka ho tonga vehivavy feno vavaka ianao. Ny tena tonga ny vadinao aomby, ny atonga ny eo tokantranonao tena andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fijoroana ho vehivavy ao an-trano ho olona akaiky an'Andriamanitra tia miresaka aminy, tia mivavaka aminy. Satria raha natsipy ny Adama ho ahy Eva ny raisin'Andriamanitra izy manomboka androany anao fanekena amin'ny vehivavy ahy. Fa raha raraka teo amin'ny nofo ny olona avy amin'ny nataony Adama, avy amin'ny alalan'ny Eva no ananganako taranaka eto ambonin'ny tany atongavako nofo amonjy ny olombelona. Niara-niasa tamin'ny vehivavy Andriamanitra. Raha niresaka Andriamanitra mikasika momba ny voa fahalehibiazana dia tsy niteny izy hoe amin'izay nateraka Adama fa izy amin'izay natera vehivavy dia tsy misy lehibe noho ijonona. Ny voa fahalehibiazana tsy avy any amin'ny natera-dehilahy fa avy any amin'ny natera-behivavy. Voa fanoharana amin'ny endriky ny fahalehibiazana misy eto ambonin'ny tany nomen'Andriamanitra toerana sy lanja manokana nareo vehivavy. Tsy tonga eto anasoaso vehivavy fa tonga eto ampahery ianao vehivavy. Fenao le karazan'olona tsy mba nahilika Andriamanitra zany. No zany narery azy ianao fatara fa manambady ianao. Jesosy Kristy avy any Nazareta ao nanarany. Eno ty famarinany ty ndray mandeha avy any Maria nanondrana tany ambadika tany dia ozy izy lalànan'i Mosesy ho any zay mijangajanga na vehivavy na lehilahy niara-nandro taminy dia izy roa ny toram-bato zavatra nahavariana samy tratra ny jangajanga ny dikan'izay tratra teo lehilahy tsy hita fa Maria ny tratra farany. Dia rehefa tsy hita lehilahy le vehivavy ny tratra farany avy any ny olona nyrodorodo andeha torabato amono azy dia zao ohatrany hoe jetena natsipy teo amin'ny Jesosy, mety na teo amin'ny Jesosy. Jesosy somary irery sisa Maria Magdalena dia zao ny zavatra nitranga andeha torabato azy ny olona ndrecuperen'Andriamanitra ny fiainan'i Maria. Dia izy Jesosy
mpampianatra tsara araky ny lalàny mosesy raha misy olatratra mitsangatsangotra dia toram-bato izy satria nify solo nify maso solo maso fa aminao mba ahoana teo izy jesosy tamin'ny sady nangina izy mijery kely efa mijery izy hoe tonga amonjy any Maria ohatra ny nanoliany Adama ny Eva mihitsy ndray koa na tonga ny Maria na elika ho eto amiko na tongavako tonga amonjy ny fiangonana. Halleluja. Tsy ny nataony Maria tsy vitako no amela azy fa zao avelako Maria fa ho apoko ny fanovana azy sady nanoratra teo amin'ny tany izy dia nitsangany Jesosy zay tsy nanota taminareo mangataka mitorava ato azy voalohany latsaka ny vato latsaka ny vato latsaka ny vato jereny Maria teo izy Jesosy nisy nitorabato anao nga teo nisy nanameloka anao dia mijery Maria tsy nisy tompoko raha misy ny tokony hitorabato anao dia za fa zao mandehana afaka ianao amin'izao sisy aza manota intsony. Halleluja. Tsy mba nisy tsy navelany ny eloko sy ny elokao zay ny bebahana nefa izany akory tsy midika hoe ande hanotatra miatrany fa rehefa disy ondrany fona tsy mba nisy tsy navelany ny elokao zay ny bebana nefa izany akory tsy midika hoe ande hanotatra miatrany fa rehefa disy ondrany fona Jesosy anio manafatray sy anao aminy zao sisy zao aza manoty tsony voavelany ny eloko sy ny eloka la ihany aminy zao sisy zao aza manoty tsony. Halleluja. Tonga sainy Maria délivré Maria fa orana tonga Maria délivré ngeza be ny afo ny fitiavana tao amin'i Jesosy rehefa mifampijery izy mianaka samba amin'ny Maria nahita lehilahy tsy jejo ikoty azy fa masony jery ampitiavana amonjy azy sambany Maria nandreteny avy eny ambavana lehilahy sy ny teny hoe andao hiaraka fa ny teny taminy hoe aza manoty tsony vonjereny Maria nena kely masony Maria ndre hozy Jesosy maintsy amin'ny Maria ho Jesosy maintsy amin'ny Maria mandehany ianao tsisy teo tsony zay nikatsaka ny ainao satria mahatsara anao sy nahafaka anao androany dia satria teo ny prézensako neny eo ataovy sarobidy kokoa ho anao mametraka ny prézencen'Andriamanitra ho ambony noho ny prézencen'izan'izy rehefa eo ny prézencen'Andriamanitra misy délivrance eo rehefa eo ny prézencen'Andriamanitra misy famelan-keloka eo
rehefa eo amin'ny présencen'Andriamanitra diso adresy ny fahafatesana. Halleluja, halleluja. Le programme fahafatesana namelohana ny Maria nyesika, fa le programme vaovao anomboan'ny Maria ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra nanomboka. Ozy izy Maria, tsy tokony ho eto an-tany raha tsy teo ianao. Ninninona fanao dia nofafanao. Tenitokana ho anao avelao ahilaza fa tena tiako ianao. Tiava mafeo an'Andriamanitra. Sokatra amin'ny fomba Maria. Zara fitiavana izy ho an'i Jesosy. Fiovam-po re zao. Hitanareo, ny fiovan'ny olona anankiray tena miovy olona io. Rehefa tonga eo amin'le dingana, atsapany ny antom-pisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ho ambony lavitra noho ny fiainany. Maria ry havana, efa tsy nieritseritra ny ovelona intsony. Satria vato firy ny eny an-tanan'ny olona hitoraka azy, mandevim-belona azy. Raha azo ny olona ataony nandevim-belona azy, saromana izy tonga dia nampidinina ny am-pasana dia nitotofana velona. Fa zao ny vaovao mahafaly. Halleluja. Zao ny vaovao mahafaly. Zay fanamelohana mitambatra rehetra sy fasana manaraka tao anatin'ny Maria no ny présence ohatrany androany maraina tonga dia nanjavona velon'ny Maria. Foana tao anatin'ny Maria amin'izay no hoe hiaina amin'ny fiainany amin'ny fahavelomany teo aloha. Fa raha misy antom-piziko sy antom-pahavelomako Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'izay. Ry havana, dia ny mbola mana-tsafidy ianao, atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Fa Kristy no antony avelomako, ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha min'izao fiainana izao ihany no anatenako azy dia mantra indrindra. Fa Kristy no antony avelomako, any fahafatesana no azahoako tombony. Raha min'izao fiainana izao ihany no anatenako azy dia mantra indrindra. Fanaty elevonazany no foko sy ny foko, dia mbola fatolampiny foko sy anjarako, anjarako mandraky izay ianao andriama anitro, fa mamiko ny eo anilana. Nanomboka hatreo Maria any amin'izay misy an'i Jesosy, nisy azy ny fiainany ray manontolo, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tonga dia tsarony tao an-tsainy satria nitambatra tao anatina menaka anankiray daholo ohatrana banky. Ny vola rehetra azony tamin'ny fijangajangana hatramin'izay amin'ny stoka ao satria nieritreritra ny retiretiny ko Maria. Petraka irery izy tao an-tranony. Vao petraka irery tao an-tranony izy, le andeha tory iny verina ny scénario rehetra, le tantara andeha ho fato to rahambato izy. Dia hita ny tarehan'i Jesosy ny teny hoe nisy nanameloko anao va? Tonga dia eno Maria mihitsy le fitiavana any anatiny, fa tsy le fitiavana falotona toy ny teo aloha mahita lehilahy, satria voagetsy izy. Fotry nahita izy tao anatin'ny fony hoe nisy fiainana hafa miaraka amin'ny Jesosy. Teo izy rery sokatra ny fony.
zao irery sisa no mamisavisa mieritreritra anao zandoko efa ariva tsy ty zay atao teo mari mahatsianao ny foko ka misentro mitoloko matsiaro ireo mafizay ny aretana ozy mari tsisy ninina nataoko anao ani Jesu inona no nataoko anao no indro nafonao ay atraminy ainao ny ato ampoko sy angina amafisiko lay dina ianao irerito po no fiainako ozizy mari tena fiainako ianao ndraisy mari am'izay le menaka tompo tsy hitako zany raha nytiako atao rofoko anao daholo zao tontolo zao inona ny tao anatin'ny masony sy ny fony ny zavatra nijereny Maria voalohany inona ny zavatra manandanja indrindra ato anatiko omeko an Jesosy efa tsy olona tsony raha tsy teo Jesosy tsisy naniraka azy tsisy fanetanana tsisy hoe allo mila manao an'Andriamanitra tsy mila an'izany tsy mila tsika lasa ho azy Maria inona jereny wow ty tao anatin'le menaka daholo napetrako ny volako rehetrarehetra le nerahako tamin'ny andrina le nerahako tamin'ny marikiriko azy zany tsy taherika amin'ny fiainako tsony inona ny rako ty menaka ty allo ty menaka ty tsy hoe andeha varotra teo omeko vola izy tsy vola ny ilainy ny ilainy foko no ilainy nety Maria am'izay le tavoangy alabastara feno menaka lafo vidy mbola mihidy aviany Maria vakiny miparasaka teo tongotra Jesosy fa nataony borosy ny volondohany maro de mpanehom-piakofana faratapy tereno fo tena tian'Andriamanitra dia maheritrereto Jodasy grand apôtre mitsikerana nataony Maria Magdalena janga ny kohaka fa délivre teo tongotry ny tompo toerana roa samihafa titre roa samihafa fa vokatra roa samihafa Simona avy any nijery Simona koa boka maloto mitovy amin'ny Maria fa ny Simona ny fahalemen'ny Maria ny hitany inona koa ny osokosonany eo amin'ny Jesosy eo raha mahafantatra Jesosy moa fa inona ny ifandraisan'ny Marsina amin'ny mpanota tsy le abokany ny eritreretiny izay nanasany an'i Jesosy mba nasitrana anazy fa ny eretin'ny hafa rito efa sitrana indray nijereny satria ny fitsarana mbola manaraka ny amin'ny nataon'ny Maria omaly amin'Andriamanitra teteny aminao tsisy omaly fa mitovy ny omaly sy anio ary manak'izay raha androany ianao mijoro ohatran'ny Maria sy teny amin'i Jesosy mila anao amin'ny fiainako leony nataoko rehetra Andriamanitra foko rehetra ny amiko rehetra satria fantatro fa very raha tsy eo ianao naiza lehako ianao ny fiainako mandrakizay Jesosy zao no izy tonga andro any tsy jery nizaniza ny atongavako eto fa tonga ekohaka hitoetra eo atongotrao wow aily anjaratsara nlazainy Jesosy tamin'ny Marta rehefa maro ereny izy tao an-trano ka tonga Jesosy le hoe izy ny safidy hitoetra eo tongotro tsy le hoe hieny tenin'Andriamanitra fotsiny fa le action de grâce pikofana teo tongotro Jesosy nihetsiky Maria naneo ny fiankofana marina
teo anatrehan'Andriamanitra. Jodasy mbola tsy nikasika ny lohan'i Jesosy hatramin'izay na Jodasy azy, na Petera aza, na Jaona. Maria no nahazo anjara afaky nikasika ny lohany, ary matoa makasika ny lohany tsy nitsangany Jesosy fa nahazo toerana izy. Masiny ianao lay mitoetra eo ambony fiderahan'Israely, mahazo toerana vao voakasika ny lohany. Ny tena mpiaikohaka marina mahazo mikasika izay tia nokasihana amin'Andriamanitra, mahazo mikasika izay tia nokasihana amin'Andriamanitra, mahazo permission tsy ananany grand apôtre. Tsy titre le izy fa fo le izy. Azafatra mpifiky tamin'ny titre ijoroana ao anatina voninahitra, fa voninahitra omen'Andriamanitra izy afaka manome, fa ianao tsy afaka midribble. Tsy ho anao le izy fa averenao any aminy, averenao any aminy, averenao any aminy. Halleluja. Fa nahitana an'izay fikofana marina izay, vehivavy atao hoe Maria. Androany maraina, maman tsy hainao ny tsara indrindra, tsy mety ny nataonao hatramin'izay, tsy nakasitran'Andriamanitra ianao satria mendrika be. Fa tiako ho fantatrao, tianao Jesosy, fantany ianao, tsy mampaninana tsy hitaza ny zavatra nataonao tao an-trano, fa hitan'i Jesosy ianao, hitan'i Jesosy le ady kely hatrehanao rery. Matetika ny lehilahy tsy mahatsapa ny zavatra tsapany vehivavy ao an-tokantrano, fa tiako no milaza aminao, tsy rery ianao, tsy maretiaka ao anaty. Andriamanitra miara-miasa amin'ny vehivavy. Ny zavatra be dia be tsy niheran'Andriamanitra niasa tamina lehilahy fa vehivavy. Maria ohatra mitovy amin'ny Eva taloha. Eva tsy matotra fa Maria feno fahamatorana, satria fenona fanahy voalohany Maria. Vehivavy eny nandray ny fanahy masina voalohany fa tsy lehilahy. Tamin'i Jesosy teraka ny saromany fanahy masina Maria. Noho ny fisian'i Jesosy eo aminy. Noho izany tsy lehilahy aloha fa vehivavy. Tsy midika akory izany nareo vehivavy ny lohany. Tandremo a, voasoratra lahy lohany vavy. Ao tsika ny commande rehetra ao amin'ny lahy daholo, aza milingilingy maka ny lohany. Fa raha mampahafantarina androany hoe tian'Andriamanitra, mitoera tsara eo amin'ny toeran'izay fitiavana izay, dia mijoroa. Tia pahery anareo androany e. Le fampahirezana raisina fa aza manondrana. Halleluja. Ka tsika mila mahafantatra tsara sa nataon'Andriamanitra hoentriky ny alfa eo omega amin'ny fiainana ny mazo ny vehivavy. Raha tsy nisy vehivavy tsy nisy olona. Ary ny fiafaran'ny lehilahy indray ho lasa fiangonana. Alfa et omega. Mety miteny zao hoe tiako fantatrao pastera, ahitsio kely aloha zay fanambarana zay, fa zao Jaona sy Petera nahita fiovan'endrika, tsy vehivavy mihitsy nentiny tany. Marina zany, teo fiovan'endrika tsy vehivavy, fa tamin'ny fitsanganany tamaty voalohany vehivavy atao hoe Maria nahita azy. Somary etiaka ao n'Andriamanitra. Ny révélation ny fiovan'endrika niteny Jesosy, azy ijoroany zao Petera mandra-pitsangana zanak'olona. Zany hoe ny alifan'le fiovan'endrika nandraisana voninahitra tamin'ny famirapiratana teo atendrombohitra tao anatin'ny vavaka nampahitana Petera sy Jaona sy Jakoba. Fa ny finalité le izy alohan'ny ijoroana vavolombelona, Maria nahita le fitsanganana voalohany. Dikan'izay raha niteny Jesosy namepetra hoe aza milaza an'izao mandra-pitsangana zanak'olona, ny début amin'ny Petera sy Jaona sy Jakoba, fa tany amin'ny arrivé Maria nahita voalohany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ka ao anatin'ny fanompona tsy misy olona tokony afaka irere amin'izay tombony ananany, fa amin'ny fahafenona mameno ny rehetra amin'ny rehetra toe-po eo am-panompona. Manetretena. Communion no ilaina.
za mahita fa mivaravarana mikatona rehetra an'io hosokafan'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona ao varavarana mikatona rehetra an'io raisika teboka iangana ao anatina vavolombelona le raha matontonjoro vavolombelona teo hoe nahazo promotion itelo izy. Promotion intelo no men'Andriamanitra azy satria nijoro an'Andriamanitra izy tao amin'ilay toeram-piasana. Ny ilaina aminao ny fijoroany aza manao zavatra tsy amin'ny fandresen-dahatry ny fo zany, zavatra makasiki-poany io Andriamanitra io, décision. Aza milalao ny fiainam-panahinao ela, ianao tsy mandrakizay mandalo dia mba hitreto hitombo nandomen'Andriamanitra anao io. Anjo misy olona tena mila nitongotra ao mihitsiny satria te hitory filazantsara izy fa malemy. Ianao mena tongotra afaka mandeha nefa ny hoentinao any amin'ny zavatra hafa izy fa tsy any amin'ny lehilan'Andriamanitra azy. Androany enio ty fahamarinany ity tonga tamiko ato anatiko ilay izy. Zay tombony tiana ho tehirizin'Andriamanitra satria mbola matanjaka ianao aza entina notana. Hoeto anompony io mba tsy hanenenanao raha pitso raha mbola matanjaka ianao aza hoentina hirevena ny tongotrao, aza entina hijangajangana ny vatanao, aza entina handraisana zavatra tsy tokony ho raisina na kolokolona zavatra maloto ny tananao. Ty tanany ty natao ametra tanana marary dia ho sitrany reny. Ty vavy ty natao hiteny fahamarinana sy fiainana. Ty maso ty natao hamakina baiboly sy jerevana zavatra tsara. Zany mahatonga amin'ny fanoloran-tena tsy maintsy indroa. Voalohany raisinao Jesosy, faharoa mandray anao izy. Raisiko ianao ho tompoko fa raha pitso apetrako ianao ho tompoko eo fiainako. Andray ianao manana azy fa raha pitso ianao fananany. Dia izy ny Romanina 12:23 atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra fa fanimpom-panahy na fanimpom-pivavahana mety ataonareo zany. Ny fanimpom-pivavahana marina eo anatren'Andriamanitra dia vokatry ny fitondran-tena sy fijoroana marina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Atoloro ny tananao, ny masonao. Ny tongotro ny tanako, ny lony masoko, ny eritreritro ny sofiko, ny vavako. Zany oera totaly, tsy zava-bitsivitsy ihany, fizaho mihitsy no apetrako aminao. Akekezo hoe ity ny tanako fiky, fa mandonjany tirano be. Aza velane irery tantano andalana sao very Jesosio ianao no tokiko. Halleluja. Rehefa vita amin'ny fanoloran-tenanao ka mijoro an'Andriamanitra ianao dia vehivavy mahery matanjaka ao an-trano. Manomboka hitanao fa olona tena mahavita miresaka ianao, mahazaka fanitsina, tsy olona miketiketiky ohatran'ny sakay fa mahafinaritra kely ohatran'ny tantely, tsy mivandravandra ohatran'ny voron-dola fa mampite safisafy ohatran'ny foromailala. Konomo ty hafa moa an'Andriamanitra. Nareo vehivavy reto anie ilainy nareo. Halleluja. Eva anie ny dikany hoe evy meva tsara, zany ny dikany. Misy fahatsarana ao anatinao, tiany tompo tefeny ianao, amboariny ianao, fa ny fisianao mitokantrano ho mpanampy ny vadinao, fa ny mpanampy iarahanareo miaraka dia ny Saint-Esprit na ny fanamasina.
amen. Valiny tiako hoe anairana anao kely androany dia zao vehivavy ianao tonga eto miomana fampiasanao Kristy. Raha misy zavatra tsy keny vadinao aza mifamaly be aminy zany. Za ka mba inonao mihitsy naman ianao no natao hieny fa tsy hoe ianao no enoana akory, tsy tokony hipetraka akory amin'ny fanontaniana zany. Kristy no enotsika miaraka mandohalika ianao dia miteny amin'Andriamanitra. Zay no toy mba mianatra manetry teny hany a tsy tokony hipetraka sa amin'ny fanontaniana zany ao an-trano. Raha misy zavatra tsy mety ao an-tranao, hitanao hoe ohatrany somary taraikiraiky kely ramose amin'ny fisainana, satria ianao nahitahita fa varam-pianarana, dia aza mba manomy zany teny zany fa ohatran'izany anaovanao ny Kristy. Izany koa ve dia tsy takatra ao? Matoa tsy fihinana ny takatra, misy zavatra tsy takatra zany. Raha zay zavatra mitsaka mandana mandohalika aloha. Jesosy a, ohatrany tsy ekeny le ohatran'izao nefa tena hitako mihitsy hoe tolo-kevitra avy aminao. Fa mitsotra aminao amangy andramose rehefa avy eo mifanamasina miteny hoe eno zavatra lazay mivadinao fa avy amiko. Ataoko ty be dia be ato. Indraindray zany i Abrahama tsy manaiky, tsy mandeha zany Ismaely. Zanaka naterana ny Ismaely. Amin'ny fomba hoana moa tsy arariny fa lamatoany. Fosy izy Andriamanitra. Arao ny lazay Sara. Alefasy Ismaela sy andeha vavy io. Oreta. Fa iza ny tompo-kevitra napiditra ny Agara? Tsy madama? Fa maninona? I Abrahama indray mibety. Fa ny ekena, ny hevitra. Mandana kosa amin'ny fotsy miangatra ragafa tena. Tian'Andriamanitra kosa nareo mba mitiafa mafy azy ny vehivavy. Zay vehivavy ihany no mitehaka aloha. Vehivavy ihany no mitehaka mafimafy. Ka nareo olona kaiky ho fon'Andriamanitra, oko vehivavy mifiainam-bavaka, oko vehivavy tia mandohalika ao anatren'Andriamanitra, ho vehivavy mitaraina ho an-tokantranony. Ianareo ny milina mampandroso an'io, anapetraka Andriamanitra eo am-peratanareo amin'ny kiosy ny lohalika ifandraisana aminy. Ny lalana sy ny direksion hitondrana ny tokantranonareo rehefa manaiky mivadinareo nareo. Vehivavy manaiky mivadiny manamora ny fitondran'Andriamanitra n'ilay tokantrano, ampanekena ny lahy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nandray tsy hoe any amin'ny lehilahy rery Andriamanitra no miteny. Ataoko namangina ny tranon'ny Isahaka ohatry ny Rebeka. Rebeka no nandamina tao satria Andriamanitra tsy namangy ny Isahaka mihitsy ny hoe Jakoba ny lehibe, satria fatany hoe Esau ny tiany. Fantatr'Andriamanitra zany Esau zany hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany ny tsika sy Esau. Raha i Isaka ny anontaniana nasy Esau hatramin'ny farany. Fa Rebeka mivangin'Andriamanitra, zandriny lehibe no zokiny. Izy Rebeka. Noho izany amin'ny alalan'ny famangin'Andriamanitra dia any amin'ilay ampanekena ny hevitra hampandehany izay tokony ekena. Rehefa tanteraka izany no fanarana ao an'Andriamanitra, mitsimbatika ambony ambany ny tantara, ho avy tsy ho ela, Jesosy mpanjaka. Amen. Ny zavatra miova ao e. Amen. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra. Kristy sy ny fiangonana. Ho avy tsy ho ela Jesosy. Ary amin'izay fotoana izay tsika rehetra ho fiangonana hitsena azy any amin'ny raha lanitra. Aza mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra zany. Teny izao, ame toerana aloha Jesosy, ame toerana aloha no mivadinao izy, ame toerana meloha aza mandeha amin'ny no fotsony, manangana taranaka vanina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ilaina. Olona mahatoky mijoro mandeha miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra. Aza mandeha tsony amin'izay mety ho mahazatra ny fisainana, fo, fanahy sy ny mbanao iray manontolo. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Fa ny fotoana iverenany aneny ny trompetra sy ny feonaraka anjelin'Andriamanitra. Hitako tsika rehetra, ireo tsika menakavy ireo vita ny ady. Kosa misy mpanjaka teo ho tapitra ny ady ny ranomaso ho fafany. Zany hoe tsisy ranomaso tsony. Dia zany hoe tsika isaina eto an-taninady ianao androany. Fandray androany
ifarany io ary hofafany ny ranomasy rehetra eny amin'ny tava indray mahatonga ny ranomasy misy alahelo na tsy ho azoko aza ny antony fiainako any sy rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy ho azoko aza zay fomba hitondranao ay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay ompony foko mbola manantenanao ianao lay tokan'ilay ho avy ny fiainako tompony foko de mbola matoky anao fianao lay masoandro iray fazavany androko na sy fantatro azy zay antony fiainako any sy reo rano maso indraindray makotsa ny tavako na sy ho azoko aza zay fomba hitondranao ay de matoky atompo fa ianao tsy andao ay. Androany maraina eo amin'ny fiainantsika fon'Andriamanitra zavatra anankiray ny tiako ho fantatro androany maraina tianao Jesosy azany fitiavana zany dia fitiavana tsy misy condition fa fitiavana vonona foana ny andray anorona ampitoetra ampijoro amasinanao eo amin'ny sitrapony mandrakizay mandram-piveriny abakatra anao ao aminy valeo ny antsony androany ny zavatra tsy tokony izirizirinao any anatin'ny fo satria efa nahazatra anao hatramin'izay ny conseil anao tsy tokony ho conseil eto tany tsony ny tolotsainao tokony tolotsaina avy any an-danitra rehefa misy manontany anao dia le avy any an-danitra nomenao sady marina mahitsy tanteraka pure madio rehefa misy manantona anao dia tokony ahiteny amin'ny endrika ao ny fahatsaran'Andriamanitra ny olona tokony ho tava tsy misarina ny jerevany ny olona manan'olana anao sy izay voakeja anao ahitany endrika Jesosy midelivreny hafa tahaka le teo tendrombohitra na mirapiratra satria tsara toetra tsara fo amin'ny fotoana rehetra tokony hoe tena ny endrika ao ilay endrik'olona feno famelan-keloka be fitiavana mandray foana reto manomany Jesosy amin'ny alalan'ny mofo sy ny kapoaka fiombonana iovantsika endrika anomanany an'ilay fanovanantsika atanteraka zato isan-jaton'ny famonjena anovanany ty nofo mety loha ity hitafiny tsy fahalovana mandrakizay Jesosy tsy manana zavatra atao akoatra ny hevitra anao misaina anao ary ozy izy talohan'ny lany tamin'ny mpianany zao ozy izy ho avina ny andro irako misotro aminareo ozy izy amin'ny kapoaka ho fanjakany ndraiky ndray fa ozy izy hoe mandra-pahatonga an'izany fotoana izany dia tsy hinana mitondra ny moloboko tony mihitsy aho izy
mandra-piverina sy mahatonga anareo ao amin'ny lapany raiko. Inona tiany Jesosy ho tenenina? Tsy akisotro amamina ny fiandrasany ianao. Dodiny izy fa tsy hinana izy raha tsy eo ianao. Ndray mandeha izay ahako, tsisy teo daholo mivady aman-janako. Andro anankiray io andro, lasa ry zareo nandeha nanao mariazy, za rery ny tao an-trano. Ny sasany tsisy teo dia nandeha samy tany amin'izay naleniny ihany, nianatra sy ny sisa. Za rery ny tao an-trano. Le sakafo rehetrarehetra tsara tarena amboarina hoe reo ny ianao fa izay andeha, tsisy laniko na ray ary. Voatra ny mila présence ny zareo a. Nefa rehefa eo ry zareo dia tiako le mifandrombaka. Dia nandray le miady kely, ny andada dia tsy maintsy le ngezangeza. Hay ve zany no mahatonga le vavony misokatra mihinan-kanina, tsy hoe atendan-kanina le izy, fa fitiavana. Na ny apeti aza, fitiavana no mibaiko azy. Dia hoy izy Jesosy, za tsy hinana na hisotro amin'ny amaminy zavatra ataoko. Dia mba jereo any ianao eo akaikinao io, eo masonao izy androany. Mijoro anoloanao izy dia mijerenao amin'ny fitiavana, masom-pitiavana. Mba fantatro ny fitiavako anao. Tsy te hinana ny amamina akoatra ny amamina anankiray izay nirasako sy mahadodina ny atonga anao eo amin'ny latabatro amin'ny fotoana anankiray iverenako. Adala izay manana n'Andriamanitra ka manakalo azy ny hafa. Atsaro ninona relation tsy mety, atsaro manomboka androany. Aza vela isy atakalonao ny présence zany. Ny olona anankiray azo antoka indrindra eo amin'ny fiainana dia izay olona tsy mampandefitra n'Andriamanitra satria fa mamalala azy. Aza vela itomany Jesosy na alahelo fa ataovy izay mampifaly azy. Raha voavalinao izay hoe inona no mampifaly an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, tehiteny aminao fa tsy oron-java tsy ho ianao. Satria izy Jesosy ny fototry ny teniko dia ny atonga ny fifaliako ho ao anatinao, fa ho tanterahako ny fifalianao. Akipio masonao. Inona ny zavatra anankiray mbola mety ampandeferanao an'Andriamanitra? Izay ny angatahako zao, zavatra anankiray ampandeferanao an'Andriamanitra. Teny amiko fanamasina. Fitsoro izay fa izay no anton'ity fivoriana ity. Mela amin'izay. Inona ny ampandeferanao an'Andriamanitra? Toetra ve le izy? Fanao mahazatra ve le izy? Olona ve le izy? Zavatra ve le izy? Sa inona ampandeferanao an'Andriamanitra? Amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana izao, miteneny ianao amin'Andriamanitra. Tsy ampandefitra anao intsony. Anapa-kevitra androany fa ty le zanaka nani. Zanaka nani fa tsy jentilisa no hovaina. Tia zanaka ao Andriamanitra. Tonga manantona anao fantatro le Jesosy fa mibitsikako ianao ho avotsotro izany androany Andriamanitra. Tena manova vavaka amin'ny fonao dia jereo Jesosy mijery anao amin'ny masoandro izy. Akipio masonao. Tena tianao izy. Tehiteny aminao izy hoe tsy nataonao akory ny tsy vitako no hamela azy, fa ianao miziriziri mitoetra ao amin'ny falotona sy faharatsiana io. Efa nadionao tao amin'ny rako sarobidy ary androany tianao fanekena aminao fa zanako ianao. Tsy mampiova amin'ny fitiavako anao nefa izany, fa tiako kosa ianao mba eo ambonamiko sy eo namiko amin'ny fotoana iverenako ampakatra anao. Dia izao lazainy Jesosy aminao, zanako, tiako ianao, za no miteraka anao androany. Anio raha mamelamosina ny fahotanao ianao ka hitodika hijery ny azo fijaliana, indro ny tenako eny an-tananao amin'ny endriky ny mofo, ny rako hosotroanao amin'ny endriky ny kapoaka sy ny ranom-boaloboka, hanambara fanekena vaovao mandrakizay ho famelako ny fahotanao. Ary anio dia iombona aminao indray ary ataoko fantatrao fa za ao aminao ary ianao ato amiko. Aza miasa saina ny amin'izay zavatra manjoanao androany, fa lalovany io fa tsy toerina mandrakizay. Tahaka ny ndramako ny fasan'ny Josefa avy any Arimatia, tsy nitoerako fa nindramina. Dia tahaka izany koa tsisy fampahoriana mianjady eto tany, aliko ny fahafatesana ka natao hitoeranao fa nindramina io dia miala eo ianao. Anio no nambarako aminao fa fanatsangako ianao, zanako ianao,
ary za no miteraka anao androany. Sakafo ny vavanao dia veleny so vavako zao. Jesosy eo ambaly ny antsonao anio no itenena kokoa anao anjakao ny fiainako, anjakao ny foko, fa atolotro anao mitoera tao anatiko. Teo koa tanteraka tahaka ny fahataterahanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanahy masina fa miasa eo amin'ny fiainako, ny fanahinao ampijoro aho ao amin'ny sitraponao. Amen. Ho Jesosy Tompo tamin'ny ala izay namadiana azy, tia ny tenako izay vakiana ho anareo, so natao ho fahatsiarovana. Misaora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka manambara ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaky ny tompo antsika famelana ny fahotantsika. Dia hoy ny tompo anio hoe tindraha ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anao ho famelana ny elokao. Ka anao vinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako mandampiveriko, mandampiaviko. Dia hisaotra azy isika. Misaotra tompony amin'ny rahanao izay nalatsaka ao fifaliako ny miaina sy misitraka izany. Misaotra fa feno anao ny fiainako. Tsika tsy ray avy koa mivavaha tenenao Andriamanitra, feno anao ny fiainako Andriamanitra, feno anao ny ao anatiko, feno ianao ny foko. Halleluja, feno ianao ny foko, feno no ianao ny foko, fatanjako sy aheriko ianao, ianao. Alleluia. Tohizy rahankali mazoterana tompoko mba seka hira tay Jesosy tsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity, ary sady miaraba sady koa ny ray mpianakaviana rehetra. Alleloia. Amin'izao fetinareo izao tain'Andriamanitra manokana, mino fa voarainareo ny afatra androany, ary mino fa izy tokantrano mahafinaritra be lehibe ao ambadika ity fotoana androany ity indray. Programantsika ny amin'ny herinandro manaraka, satria miaraba amin'ny fetiny renitsika dia androany rehefa tapitra ity fotoana ity, tsy hoe rehefa tapitra va rehefa avy eo, dia rahaba manokana ny mamitsika rehefa avy eo. Alleloia. Dia samotahin'Andriamanitra ny remim-pianakaviana rehetra. Ny fotoanantsika rehefa tapitra ny fotoana dia ny sampana samy mamonjy ny isatsampana ao anatin'ny fanomanana ny croisade-tsika, dia samy mahazo ny sampana misy azy ny tsirairay avy. Rapitso hariva araka ny fantatritsika misy fanasana any, dia manasa atsika manokana taty vero ny tarika vero Ranaivisan, etsy amin'ny PK 0 misy fiakofana fideranan'Andriamanitra rapitso hariva amin'ny roa sasany. Dia anasana antsika rehetra koa izany fotoana izany. Ny amin'ny herinandro ny sekolontsika latsinainy talata larobia etsy amin'ny SOPU amrihana faharoa, dia anasana antsika koa ireo fotoan'ireo amin'ny fitoka hatramin'ny valo sasany ny alatsinainy talata ny alarobia. Dia tsika rehetra no asaina mba ho avy ao anatin'izany fotoanany sekolo izany, ny zoma verina eto indray tsika miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Dia sady manararoatra koa efa nambara tamintsika ihany hoe manana croisade tsika, miandry antsika afaka tapabolana ny Amazonga, sady ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taonany asa fanompony izany. Dia fotoana miavaka io, dia iny mandeha iny fanatitra iny misy an'ilay valopy ny zaraina tamintsika ireny momba ny croisade, dia afaka rotsaka ao any anatin'iny ilay izy, na afaka omenao koa ny pasteur aja amin'ny fotoana izay ahafahanao manatanteraka an'izany, satria efa ao anatin'ny tena fanomanana tanteraka an'izany croisade izany tsika.
raha mbola tsy nazo an'la valopy ianao dia etsy amin'ny fidirana etsy mbola misy izay valopy izay sady fandraisana ny zarantsika rehetra ao anatin'izany fanatanterahana zany croisade zany a mba voninahitr'Andriamanitra ary io tsy hoe fety le izy fa tena hoe famonjem-panahy andrahan Jesosy antsika any amin'ny faritry Mahajanga iny amin'ny 16 17 18 juin ho avy zao a zany croisade zany no tanterahana any Majunga ary eto dia tiako milaza amintsika fa mety efa mpandera lit de miracle ianao hatramin'izay fa io fotoana io tena miavaka tsy mitovy amin'ny hatramin'izay alleloia satria tena hoe ho an'ny tompo ny voninahitra fa zavatra tena goavana no tanterahantsika ao raha mety efa mba nahita reny ohatra hoe nijery ridra rasolotra be ianao ohatra teny amin'ny coliseum dia ohatra zay hitanao tao no hitanao any Majunga zay mahatonga hiteny hoe zavatra goavana no hitantsika sy hoatrehanao anatin'ny croisade io dia zany no mahatonga hoe tena ninninona zay rehetra azontsika atao dia atao vovoninahitr'Andriamanitra zany a mba tena Jesosy no hita omemboninahitra amin'izany rehetra zany dia zay io programantsika io raha mety manam-paniriana ianao mba te hanatrika mba te hamonjy ihany a dia tsara manatona ny tompona andraikitra ihany tsika manatony ery amin'ny fidirana ery a mba maka ny renseignement rehetra mahakasika an'izany sady misoratra anarana satria tsara ihany no hoe zay andeha ihany zany mba fantatra mba hoe iza daholo ny lasany dia mba misy fandaminana koa anatin'izany satria na ny toerana andraisana atsika any amin'ny Toby any Mahajanga aza dia mba misy fandaminana koa any hoe mahazaka atsika rehetrarehetra veny ao inona ny tokony mbola atao dia tsara ho fantatra meloha zay na mety mitondra fiara manokana ianao andeha ho any a dia aloha mampahafantatra ihany zany mba misoratra anarana amin'ny fandaminana rehetra ao amin'ny fiatrehanan'io croisade io tain'Andriamanitra tsika rehetra akoatr'izay moa dia efa nambarako teto tamin'ny maly ihany a misy ilay programany mampely baiboly malagasy a misy an'la androm-bavaka androany maneran-tany dia misy diabe ho tanterahana izy io a amin'ny 1 rehefa tapitra ity fotoana ity zany dia misy efa misy faingana eny Ambojatovo eny Anosy eny amin'ny Carleton dia misy eny amin'ny stade Alarby dia raha ohatra ka mba vonona fandrimbona amin'izany tsika dia zay ny fandaminana amin'ny 1 le fotoana dia avy eo mandeha ireo dia any amin'ny Palais des Sports ny farany tain'Andriamanitra manasa atsika hitsangana dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra atsika asatrato ny tananao misaotra raha hitsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a dia misaotra anao zay raha mbola afaka mijoro amin'ity fotoana ity mitondra fanatitra eto anatrehanao misaotra fa ianao no nitaha ianao no nanambina ary hoy ny tenin'ny Davida hoe sombiny avy tamin'izay rehetra nitahinao sy nanambinanao anay no entinay eto anatrehanao androany misaotra fa afaka mijoro mitondra n'izany zay ry angatanay sy mba irianay dia mba ho fanatitra tena ankasitrahana eo masonao zay rehetra hoentinay koa ho voninahitra naranao ary dia ianao no ankasitraka ianao koa no hitaha zay rehetra namafo an'ny fanjakanao satria zay rehetra nafafo anao dia tsisy verimainy zany fa ianao no mamaly fity azy ireo ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy be tsika alleloia andaontsika hitiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a tamin'ny herin'ny androany mbola mpitsanganantsika anome voninahitra ny tompo tamin'ny herin'ny androany dia namoaka tovolahy sy tovavy indray ny asa fanompoantsika miaraka amin'ireo ray aman-dreny moa zany mazava ho azy nisy ny rosy indray tamin'ny tokantrano no amasinina sy ny tsofina rano teo anatrehan'i Jesosy dia raha eto izy mivady mahita be mihitsy azy ove nareo mivady feno sy rendry zareo asiana la mozika satria sy tany hoe mariazy nareo dia asiana tehaka
fitiavana sy ampifaliana no ijoroko misolontenan'ny asa fanompona, misolontenany ray aman-drentsika ihany koa, misolontenany mpiara-manompo rehetra izay tonga eto miarabanareo mivady. Tamin'ny herin'ny androany ohatr'izao mbola nareo roa kely. Rehefa vita ny fitsofan-drano sy ny fanamasinana dia misy promotion. Izy roa kely lasa mpivady kely. Ndry miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka teo amin'ny fiainanareo ny hoe nentina teo anatren'Andriamanitra ny faniriana sy ny fikasana, ary nijoro Andriamanitra nametraka ny tanany ary nametraka ny tokantranonareo eo an-tanany. Miaraba izay satria mety misy tanora iroso amina tokantrano fa tsy entiny eo anatren'Andriamanitra, fa ianareo kosa ny safidy hitondra ny tokantranonareo eo anatren'Andriamanitra. Izay mampatsiaro any rehetra izay tonga eto ihany koa fa alohan'ny fiavian'i Jesosy dia tsara mitondra ny fiainana tokantranonao eo anatrehan'ny Tompo ianao. Noho izany dia Jesosy ane izay efa teo miaraka aminareo tsy handao anareo, hiaraka aminareo ombanareo mandrakariva, hiasa mikery anome izay irianareo fa nandrify amin'ny tokantrano araka ilay sitrapony tanteraka. Dia hivavaka ao anareo izay ainjiro ny tananao dia hivavaka tsika ho an'izao tokantrano vao zao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy mankasitraka anao izay satria tanteraka ny faniriana tao am-pon'izy roa feno silary ny amin'ny hitondrana amin'ny fiainana tokantranony sy ny noaviny eo anatrehanao tamin'ny herin'ny androany. Vita soa izany satria navelanao hitranga, ary rehetra izay mpiara-manompo mivavaka ho azy roa mba ho tahinao izao tokantrano izao, ho tsaroanao amin'ny androm-piainan'izy ireo, fa ianao Jesosy no miaraka aminy, mikarakara azy ireo, mamatsy, miantoka amin'ny fahavokarana, manome taranaka, mialolanana amin'ny zavatra rehetra, mampandresy, mampitsimbadika an'izay rehetra mety tsy ho takatry ny saina anio na tany amin'ny lasa, ho lasa vavolombelona sy voninahitra ho amin'ny androany sy amin'ny ho avy. Ho komarina amin'izy ireo Tompo fa ho tokantrano tena anjakan'ny sitraponao, ho feno fiadananao, ho feno fahasambarana avy amin'ny fahatanteran'ny sitraponao, feno fandresena, feno fahagagana, ary misitraka fanotronana amin'ny androm-piainan'izy ireo. Ny tsodranony menakavy rehetra sy ny vavaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsika rehetra manao hoe amen. Tiaka mafy ho an'ny Tompo araka ny fampiresantsika tamin'ny heriny dia anio no anoloranareo ny Baiboly feno silary izao voalaza ato atolotra ho anareo ity boky ity ho fiainana, vakio, dinio, halalino. Obolona toko faefatra ny 7 ary manao sonia dia pastora Rodolphe. Alleluia. Atolotra ho lavitra ny tranokala sy mivovoka ary tsy ho adino anaty tiroara na armoara fa Jesosy amenareo pouvoir. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy maza ho toeranary satria tsy kabary valiana le fiarabananareo. Mangataka ny pasteur sa rehetra mba hiakatra hiaraka amiko eto indray zay nefa nambaraka tamin'ny heriny fa hisesesa ao fifampiarabana dia avy hatrany dia mandeha ny boksa fiarabana dia manasa andray izy mivady nyrety indray nareo. Angatana izay misy volom-bava manantona lolo kokoa zay tsy misy anery ao ya ara-baina ilainao soavina no tahian'Andriamanitra mety ny vehivavy rehetra ianao ry mama satria ny Tompo momba anao sy ao anatinao. Tiaka mafy an'i Jesosy alohatsika. Obolona toko faharaiky amin'ny 30 manomboka amin'ny 10 no teny indraminay amin'ny bokin'izany obolan'izany ho anao manokana avy amin'ny mpiara-manompo rehetra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Reka mifokiry.
iza ny mahita vehivavy tsara, matoky azy ny fony lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no ataony raha vehivavy amin'ny fahatsaratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volon'ondry sy rongony izy, rongony ity lain fa tsy hoe tsororo lolo azava tsara. Mizaha volon'ondry sy lain izy aloha ataoko an'izay safady mama safady. Misaha volon'ondry sy lain izy ary mazoto miasa amin'ny tanany, manao sambosa, traiteur. Ny fakahitako tamin'izareo voalohany dia mpanao madeleine ansoy tsy hitako hatramin'ny akaiza izy to. Toy ny sambo mipandranto izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany haniny. Tsaroky rehefa manao croisade avy lavitra avy any izy mitondra ny haniny, sikafa ny vito faly ary mpiara manompo rehetra. Mifoy izy raha mbola alina ka manome hanina ho any ankohonany sy anjara ho any ankizy vavany. Pitsana mahazo anjara dolo zany androany. Alleluia. Mihevitra sa izy ka mahazo azy. Ny vokatry ny tanany no anaovany tany mboloboka. Misikina hery izy, tiako ampino hoe misikina jaoko izy, ary atanjahany sandriny. Manao amenina fotsiny nareo zafady. Manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny manitra. Tsy manany ora-panala ho amin'ny ankonany izy, fa ny ankonany rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Inona ny teony amin'ny pastera? Azafady tehaka mafy ho an'i Jesosy. Tsy fananiko tsy mifampiantso izay fa Andriamanitra mihitsy manao zavatra. Manao firakitra ho azy izy. Ny fitafiany dia lin fotsy madinika sy lamba volomparasy. Any an-trano izay akan'izay fa tsy nanaova mamandroany. Ny lahy dia ajainy eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'ny loholona. Manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany, ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto. Misera t-shirt na cuir reny. Alleluia. Ery sy voninahitra ny fitafiany, ary ny andro ho avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy, na dia manaikitra azy indraindray, ary ny lalàny famindrapony eo amin'ny lelany, na dia manindrona aza tsy indraindray. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankonany izy, ary tsy homana mofo ny fahalainana. Zay kosa aloha dia tena mama mazoto ny anaran'ny fanindrony. Mety mama Viviane tsy mama Viviane mazoto. Ny zanany mitsangaka miderazy ny zanany mitsangana moa zay koa kay ka miderazy hoe sambatra. Isa roa teny miara mitentsika hoe sambatra. Sambatra ezary izy to. Ny lahy koa mitsangana ka miderazy hoe marina zazavavy nanao soa. Fa ianao manoatra noho izy rehetra. Alleluia. Fitaka ny fahatsaram-bika ary ny zavaboana ny fahatsara-tare, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no terahina. Miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy anatin'izao célébration fête des mères 2023 zao. Tain'i Jesosy indrindra natratra soan'ity fety androany ity azy hitserovana ny nanendren'Andriamanitra sy nametrahan'Andriamanitra anao ho reny ho neny ho mama eo anivon'izao asa fanompoana sy ankonana mamy tompo izao. Mbola ho tratran'ireo fety dia mera mitsingeringerinà mataona maro anie irariana amin'ny fony manontolo zany iarahantsika manaraka ny tompo eny raha tsy efa tonga any amin'ny raha ho any lanitra izy makatsika. Anekdoty misy taona zay sy pasteur mifampiantso miresaka ny asan'Andriamanitra, tena ampitiavana, tena hoe mirehitra ho an'i Jesosy hoe zao nanaovana ny azo hvkl angatahantsika amin'ny tompo ohatrao. Misy feo miainga tamika tany avy any ambadika any, tsy mety zany. Ary tonga dia renao mihitsy hoe
misy Andriamanitra mampiasa ao ambadika ao fa misy hafanampon-dehilahy miresaka par telefônina. Zany hoe ampiasain'Andriamanitra mihitsy mama oreny mia tsy hoe maraine mais c'est sa reine zay kosa aloha hoe ce n'est pas ma reine mais c'est sa reine. Tena hoe tsy mitanty rovo zao vehivavy zao ny amin'ny fiahiana ny asan'Andriamanitra ary mijoro am-pitiavana. Fotoana ohatr'izao atsiarovana an'izany dia ampitiavana no ilazanay mama fa misaotra betsaka. Isa 2 telo miara-miteny antsika, isa 2 telo misaotra betsaka. Ary mbola ampianay hoe tianay ianao, isa 2 telo tianay ianao. Aloha le anankiray fahatelo ty ngamana bitsipitsihaka rehefa feo ihany. Aina aloha avoainy sambosy zay ngamba amin'ny fahatelo farany. Fa tsy averina ngamba an'izay noho ny amin'ny fandaminana. Dia hitanao manokana ny tompo. Araka le teny tompoky ny obolona izay vakiana teo dia ho marina tokoa ny ireny teny rehetra ireny. Alleluia. Anatsotra tanantsika dia hivavaka ho an'izao mpanompon'Andriamanitra izao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny mpanomponao. Misaotra ny amin'ny fisiny avy aminao ho isan'ny asa fanompona ampiasainao, ampiteneninao ary nametrahanao ny fonao mba ho feno ny fisiny ray aman-dreny hita maso eto anivon'ny asa fanomponay. Raha nanangana ny mpanomponao ianao ho dada ampinoana dia nanangana an'izao mpanomponao izao ianao ho mama ampinoana. Ianao hita azy manokana ny fanirianay ho azy dia ianao ampiasa azy amin'ny fahendreno, amin'ireo karazana fahatsarana ary aneo ny voninahitra ao an-trano ianao. Aoka tsy oro fahagagana ny tanany, azavera ho ritra ny poketrany. Satria izay ihany moa ny sitraka rehefa feno zavatra ny poketrany. Dia misaotra tompo fa dia vavaka ho anay ihany moa zany izay mivavaka ho azy. Fa tena mangataka izay tompo omena ho azy ny hery sy tanjaka, ny fahasalamana, ny tombonandro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manarak'izay dia mahafaly anay mianakavy kely ireo ny manolotra an'ity tsotra an'ity izay aterin'ny pasteur Sandratra dia miaraka mitehaka amin'ny revidrevitra be mihitsy no an'i Jesosy dia pise ay mena micro iza mena ontsay. Alléluia. Misaotra betsaka ny an'ny pasteur rehetra dia misaotra amin'ny pasteur Rodolphe dia misaotra antsika rehetra ihany koa ny amin'ny fitiavana satria tena tsapa hoe le fitondram-bavaka le fitiavana zarainareo dia anisany tena hoe manosika be anay hijoro sy hanao ny sitrapon'Andriamanitra foana. Tena manana mihitsy izay manana anareo. Amen. Zavatra anankiray mba herabako ny reny rehetra androany dia tadio tsara, tadio Estera. Estera efa teo amin'ny vonahany fa tsy hoe mbola tany lavitra fa efa tafiakatra teo amin'ilay toerana tiany ahitana azy. Kanefany rehefa tonga ny sitrapon'Andriamanitra dia nanetry teny Estera nanaiky teo ambany tongotr'Andriamanitra. Jereo tsara fa tsy ny akonany Estera ihany ny vovonjy fa firenena. Vehivavy anankiray nampiasain'Andriamanitra nanangana firenena anankiray. Teny aminao hoe manana ange Jesosy manana anao mety mandalo olantsika indray araka ilay toritena izay mpanompon'Andriamanitra teo. Mety mandalo fisedrana maro eny tsefatsefany eny fa tadio tsara fa miaino anao Andriamanitra. Raha vao miondrika ianao mitodika manome voninahitra an'Andriamanitra dia jerevo fa mason'Andriamanitra tonga dia mitodika any aminao. Tiako tena hoe hisaotra an'i Jesosy sofa nataon'ny vehivavy tsy mbo nampianarina ianao hiady mafy na
hitady zavatra be dia be tadiavina fa zao zavatra nangatahany aminao dia mangina ihany. Mangina zany tena hain'ny olona rehetrarehetra zany ny zavatra nasainy Jesosy nataontsika. Dia rehefa manginitsika dia ozy izy hoe matapataolanao ozy izy. Zany hoe ianao zany kay tsy mila miady zany na mitady mivonahitra ao anao na zavatra be dia be, fa ao anatin'ny fahanginanao fitaovam-piadiana faran'izay tsotra indrindra tonga dia mandrava ny sakana rehetra. Mino fa hikasika ny vehivavy rehetrarehetra tonga eto Jesosy. Ametraka fitiavanao am-ponao, ametraka an'izany fahamarinany teny zany ao am-ponao ahatonga anao hitodika hijery an'i Jesosy foana, satria ianao le mety nahilika nefany ny tatazan'Andriamanitra. Tia antsika rehetra Jesosy. Alleluia. Ndao sika tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra e. Misy kely vetivety fotsiny aloha ny ravana sy metrana tsodrano ary vavaka. Misy zanaky niasa fanompona sady mpiandraikitra ny Frantsa tonga eto angatako izy akatra kely ety ambony. Ndao sika tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Amen. Zareo no anisan'ny karakara ny fatongavana manao visite any andafy soroko hoe mety kelikely hitanareo kelikely fa Davidety io. Davidety ny surnom-ny any andafy. Mitondra fiara izy avy any dia manisany mitondra anay mivady sy ny ankonana mandeha manao asan'Andriamanitra. Misy ry zareo any fa anisan'ny olona tena mafana fo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa izy. Tena hoe maro zany tsika e misampana maneran-tany fa azoko lazaina hoe ho an'Andriamanitra koa ny voninahiny amin'ny fisiny mba fantatrareo anisan'ny zavatra anankiray mamela fa tsy hoe koriny zany taty voangy fa miresaka ny zavavavolombelona kely fotsiny avy anaty foko. Anisany natohana kely ny foko tena hoe nakasika anahy dia zao nameny anahy ny lakile ny tranony. Ty ozy izy lakile ty ny tranonao dia manomboka zao dia ato ianao zany hoe raha hipetraka any zany dia ao tsisy problema mihitsiny. Fono misokatra io ny trano ao ianao ty ny lakile naoviana le tsy afaka mipetraka any zay fa lavidavitra le toerana fa mahatonga azy nameny lakile tena vokatry ny fony ty lakile ty dia ao mipetraka. Ho an'i Jesosy mivoninahitra tsy tena tafapetraka tany zay fa any amina toerana anankiray Paris zay no ivantananay foana matetika fa anisan'ny fotena nataitra be anay fa ahoana ianao manao an'izao taty voangy dia zao nolazainy hoe papa sarobidy be aminay niara-panahy tena tianay foana ianao satrinay anatin'ny fonaina hoe isan'andro ary ianao hitanay eo foana. Tena ohatrany hoe matsiaro aho zany hoe le hitanareo le fofory tonga dia fo hoe ina ndao tsy petraka ny toetra ao amin'izany toerana zany akorena ohatr'izany fa le fo fotsiny le fisehon'le zavatra nitrangany tiako zarena amintsika hoe rehefa ao mifotsika ho an'Andriamanitra dia tsisy zavatra fikiritsika ho antsika fa iraisan'ny apôstôly ny zavatra rehetra. Ho tain'Andriamanitra ianao taty ame micro kely izy fa mba tiako izy araba kely pasitera aloha zanako vavy io. Arabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Saotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany noho ny fahasoavany ny famindram-pony ny ahafahako mbola miara mame voninahitra aminareo eto androany. Dia faly be tompoko antsika moa raha ihany amin'ny fanahy fa mahasamy hafa azy dia nitoerana fotsiny dia makasitraka indrindra amin'ny fandraisana tompoko. Tain'i Jesosy daholo voninahitra hitanareo rehefa mifono fitiavana dia tsisy ninninina sakana selanelana misy ao amin'ny zanaka ray aman-dreny tsika menakavy tsika ny fianakaviana ray mba fantatrareo soloteny izy mifiniko teo fa niany koa mahita finiko dia nareo koa rehefa tonga any dia mitomany koa indraindray ty akaty indray vao tonga any andro andro dia malahelo aty vao tonga aty dia zareo andray malahelo tsy haiko tsoy ny asiko ny tenako e ndanaka hitanareo ny Jehovah ka hiaranareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fandraisan'androany tsy zavatra anankiray ny anatinao ka tsy nambolen'Andriamanitra mbola ho tafatoetra ao.
raha diso adresy ny fahafatesana niona tamin'i jesosy Maria Magdalena ho dison'Andriamanitra adresy koa ireo endriky ny fahafatesana rehetra ao anatinao fa ho velomin'Andriamanitra ianao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ireo kasy-panasitrany ilainao tsisy mahita fa ny anatinao any ho ataon'Andriamanitra zany. Raha misy tovamaty ho soloany vaovao, raha misy marary ho sotran'Andriamanitra, raha misy olana ho vahan'Andriamanitra, satria nandeha tao anaty fanekena ianao anokatra lalana ho anao Andriamanitra. Mandihana fa le mahita tanymaina ao anaty ranomasina mena, le mahita mazava ao anaty aizina, le tsy voasakany rano fa mandeha eny amboniny. Jesosy avy any Nazareta ao anarany, izy no laza fa ombanao, miaraka aminao, anotronanao, feno ianao amin'ny anaran Jesosy. Tsofoko rano ianao amin'izao fotoana itenenako izao, tanteraka amin'ny vavolombelonao, averiko tanteraka ho amin'ny vavolombelonao. Ny reny rehetra izay tonga eto, ny reny tsara indrindra. Ho any anisa tokantrano ihany koa manaraka anay ianao, ho tahian'Andriamanitra manokana ianao. Bonne fête maman daholo ny rehetra, dia ho tahiany Jesosy ny reny rehetra. Avy ety aminay sy ny mpiara-manompo rehetra ho antsika mianakavy samy ho tahian'Andriamanitra. Zarao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao, fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao anareo. Amen. Veloma tompoko.